sorantsika ny tompo ny fanasantsika amin'ny telo anty fa tsy olona rehetra koa ny tonga eto fa ianao anisan'ny olona anankiray nitsongan'Andriamanitra izay anatrika azy asany amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fanasany androany ivavaka antsika. Misaora Jesosy ny fitiavanao anay, misaora tompony amin'ny tombontsoapasoavana mbola afahany amin'ny sitraka androany, misaora ny amin'ny famiraponao Jesosy izay mbola izay avaozinao isan'andro izay sitrahany amin'ny tindroany ity, izay misaora koa tompony amin'ny fanasanao anay androany eto amin'ny fotoana izao. Eto ny vohitra tsara indrindra Jesosy eo izay anasanao anay, anasanao anay, anasanao anay amin'ny alalan'ny teninao, anasanao anay amin'ny alalan'ny tenanao sy ny ranao. Sakafo tena tsara indrindra tompo dia ny teninao, ny ranao ary koa ny vatanao. Androany tompo dia faly izay mideranao, mankalaza anao, mamaly izany fanajana izay ilay fanajana mpanjaka tompony tompo, Andriamanitra ny Andriamanitra amin'ny tendroany ity. Ary androany ihany koa tompo dia manokatra amin'ny fonay izay mombanay iray manontolo eo ambany fitarianao fa ny masinao. Manjaka tompo amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Dia antsika mbola hiderin'Andriamanitra androany efa mainkintsika ny bokin'ny Lioka toko voalohany, Lioka toko voalohany andiny favalo amin'ny enimpolo ka hatramin'ny andiny faha 170 sy ny andiny faha 770 ka hatramin'ny andiny faha 570. Lioka toko voalohany andiny favalo amin'ny enimpolo ka hatramin'ny andiny faha 170 sy ny faha 770 ka hatramin'ny andiny faha 570. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: isaorana anie ny tompo Andriamanitry ny Israely fa nitsinjon'ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana ny tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, arak'izay nampilazain'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanana izay rehetra mankala antsika, hanao izay azahoantsika hanompo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy fahamarinana eo anatreny amin'ny andro rehetra iainantsika. Amen. Fantatrao tonga eto anao tsy voiady, tonga eto anao androany ankalazana amin'ny fandraisena izay nataon'i Jesosy ireo fotoana lasa. Amen. Androany Andriamanitra mampahatsiahy hoe fa vita, fantantsika tsara fa rehefa misy fanasana zany zavatra fa milamina izany. Amen. Tsy fantarao inona natokavanao eto, tiako miteninao hoe fa milamina izany ary eto Jesosy. Ary ny zava-dehibe dia nisy ny fanasana fa zao ianao nanaiky nasan'i Jesosy. Amen. Ary tiako miteninao raha tonga avy an-danitra izy tonga eto hitondra cadeau anao dia fiadanana tehaka antsika ho an'i Jesosy. Jesosy fitiavana. Jesosy ozy ny ten'Andriamanitra tsy manary-bandy akama zany. Amen. Ozy ny ten'Andriamanitra maly manao hoe ny devoly manary-bandy akamany fa Jesosy tsy manary-bandy akamany zany. Amen. Io zavatra mandalo aminao eo mandalo fa tena marina. Jesosy mitoetra mandrakizay tehaka antsika ho an'Andriamanitra. Androany tsika dia andehantsika hiankohaka amin'Andriamanitra androany. Amen. Tsy jery olona tsika, tsy jery tsika hoe inona ny hira fantantsika, aleontsika tena entintsika miankohaka amin'Andriamanitra mihitsy ny fontsika, ny saintsika sy ny fanantsika androany. Amen. Fa eto androany Jesosy androany vonona handray an'izany. Mitiafanao mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Daontsika hiary hitsangana androany, daontsika hitsaoka an'i Jesosy. Minao fa mangetaheta fatratra ianao androany, aza tonga eto amin'ny etaeta ohatry ny efa mahazatra, fa ozy ny ten'Andriamanitra izay mangetaheta ozy izy no vokisana dia mangetaheta fatratra androany. Daontsika hivavaka sandrato any amin'ny lanitra ny tananao, dia sokafo mihitsy ny vavanao aza miandro hoe misy olona hitarika anao manokana vao hivavaka ianao na misy olona hitondra sujet de prière fa ianao mihitsy mivavaka aoka ny fananao hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Sokafo ny vavanao mitenena androany tena aoka hipololotra fiderana an'Andriamanitra, mankasitrahan'i Jesosy amin'ny fitondrahany, misaora an'i Jesosy ny amin'ny fahavelomanao, misaora an'i Jesosy ny amin'ny ankohonanao, misaora an'i Jesosy ny amin'ny hery sy tanjaka izay omeny antsika sy ianao. Mety hoe tsy mety tsy tena hoe zato isan-jato ny fahasalamana kanefa namen'Andriamanitra tombona andro, namen'Andriamanitra hery tanjaka ihany ianao tonga eto amin'ny fanatrehany dia ataovy ampideranao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tadidio fa tsy mimerite ninitsika na dia kely arava amin'i Jesosy, fa soavan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Ndao hitsaoka an'i Jesosy, misaotra Jesosy. Tena androany izay Jesosy
amboraka ny fona eto anatrianao. Ity anao fotsiny, anaja anao fotsiny. Jesosy te hanome voninahitra anao zay amin'ny fahavelomana nomenao anay androany. Tsy ho lanianay amin'ny zavatra tsy mampandroso na mety hoe mampalahelo ny fanahinao. Fa androany Jesosy raha velona izay dia amin'ity maraina ity dia hideranay anao ny fofonainay, hideranay anao ny fisaintsainanay, hideranay anao Jesosy ny any anatin'ny fona ihany, hideranay anao Jesosy ny fijoroanay mankasitraka Jesosy. Misaora koa ny Jesosy ny amin'izao toeran'izao. Misaora ny Jesosy ny amin'ny olona eo akaikinao be da be ny olona mety te ho avy fa noho ny antony maro samihafa dia tsy afaka tonga eto amin'ity toeran'ity androany. Fa ianao kosa tahian'Andriamanitra dia tonga eto ary tsy ianao irery fa misy namanao manodidina anao. Misaotra ny Jesosy ny amin'izany misaotra Tompo. Tsy mamela anay hipetraka ianao, tsy mamela anay ho varimbariana any ambadika any ianao Jesosy fantonanay eto amin'ny fanatrianao. Androany Jesosy anamasina anao zay, ity anao zay Jesosy. Androany Jesosy tena hoe hipoaka eto anatrianao zay, tsy hijery olona, tsy hijery nizaniza manodidina anay, fa rendez-vous anankiray zay tena sarobidy androany Jesosy dia ilay fotoana ny fanaovanay taminao. Honorenay zany Jesosy ka tsisy avelanay ho latsaka zay rehetrarehetra famanginao androany, na amin'ny teny na amin'ny fiankovana dia tena aterinay ho anao ny dera ny aja voninahitra mandrakizay. Amen. Ianao ilay Andriamanitra masina indrindra. Ianao ilay Andriamanitra velona mitoetra mandrakizay. Tsisy toanao Jesosy tsisy azo oharina aminao nizaniza. Nizaniza milaza azo manam-boninahitra. Nizaniza milaza azo tsara. Tsisy Jesosy tsisy azo oharina aminao. Masiny ianao, ianao, Tompo tsisy toanao. Masiny ianao, ianao, derao anao Jesus. Masiny ianao, lazao hoe masiny ianao, ianao, Tompo tsisy toanao. Masiny ianao, ianao Jesus, derao anao Jesus. Dao iray tsika ihany, masiny ianao, masiny ianao. Masiny ianao, ianao, Tompo tsisy toanao. Masiny ianao, ianao Jesus.
Fanatrianao Jesosy eo lanitra tsy tatoerakafa Jesosy amenoko ny atao anatiko androany iompona aminao androany Jesosy amin'ny tontolo izay misy ianao androany Jesosy anadino momba rehetra safidy tianao fotsiny akafiziko mihoatra ny zavatra rehetra ny fanatrianao Jesosy androany Jesosy antoraka iankoka tsy jery niza fa tsy ianao Isantuanao ety anta fitiavana tsy manam-paro tsy misy eto an-tany afa-po Jesosy anao na rano vena tao iary laza fanatrianao fanatrianao nolany jawa fanatrianao nolany jawa fanatrianao lanjawa Dovertsika izantuanao ety an-tany izantuanao ety an-tany fitiavana tsy manam-paro fitiavana tsy manam-paro tsy misy eto an-tany afa-poa tsy misy eto an-tany afa-po Jesosy anao la rano velo Jesosy anao la rano velona afaka ira mafy ianao androany any fanatrianao Lani
aoka ny fananao iverina ho arak'izay aom-ponao an Jesosy iverina ho arak'izay aom-ponao an Jesosy volavolao mba ho tena neo ny mahazanaka ao anay tokoa Jesosy tsy hoe zavatra tenenina fotsiny mahazanaka ao anay tsy hoe zavatra tatatatana eny manodidina hoe zanak'Andriamanitra izay feo mitoetra satria ny vono ahafantarana ny azo aoka ho iverina tahaka ny zazay aoka hiombona aminao zay halleluja tsy amikey na amin'ny tanjaka fa amin'ny fanay hoy ny teninao zay manana ny fanay natao hoe zanaka tsy aitsoniha fanao tanteraka tariwao fanay masino ufayao ulupawafao viana malali zaktimatimatyawa bukwao tariwao fanay utunizazindai tariwao Jesus iubunamirai dao veritsika hatramin'ny voalohany hoe tsy amikely tsy amitanjaka fa mifanainao rery ihany fa zay manana ny fanainao natao hoe zanakao
tsy anaitson'izay Jesosy fanao tanteraka. Amen. Tsy amikery. Tsy amikery na amitanjaka fa mifanahy, fa mifanahy. Hoy ny teninao, hoy ny teninao. Zay manana ny fanahy no atao izany. Zay manana ny fanahy no atao izanaka. Tsy aitsony aho, tsy aitsony aho. Fanao tanteraka, fanao tanteraka. Lazao hoe tariwa, tariwa, fanahy masino. Levunya avokoa zay tsy natao ny tananao, zay tsy natao iriko tompo no ankasitranao, ho ankasitranao, ho averintsika ihany. Uneno ny foko, uneno ny foko, fitoera masinao, fale me panay, no sitakao wanai, levunya vuku, zay tsy natao ny tananao Jesosy a, iriko tompo, ho ankasitsana.
tariuafanai utunizas indai tariuau Jesus iubuna nira rehefa feno fiombonana aminao zay raha eo dia foana tanteraka ny tahotra tebiteby aty anatinay ny fiainanay tahotra isan'andro dia porofo fa mbola tsy marim-potitra tsara eo fiainanay ny fahafantaranay ny fisianao fandroany Jesosy satria efa tafaombona aminao zay efa zanakao tanteraka zay dia andeha apatokina ninina fitondranao atoky ninina teny lazainao tsy midebata raha Jesosy tsy izay indray no ametraka aminao hoe inona na ahoana hitady fanazavana aminao fa ampo anay ny fahafantaranay fa tianay ianao Jesosy ary eo amin'ny fiainanay mandrakariva ataonay veloma ataonay baibay zany tsy finoana zany Jesosy androany zay ino ilay mato any fiainanay ilay nanangana anay zay nge Jesosy tena ratsy maro aminay ny akamaroanay efa tondron'ny olona molotra ny amin'ny ara-tsy toetra fa soa ihany fa teo ianao Jesosy androany zay miverina manolotra ny mombanay rehetra tsy ny volanay no ametrahanay fitokisana tsy ny diplômanay tsy ny olo-patatray tsy ny fanananay tsy olombelona tsy fahefana fa ianao Jesosy mino anao zay ary mandra-patapitro ny fofonainay antananao no apetrako indray ny mobai rehetra ny fiainako eo ampetananao anao koa toria tiavo Jesosy dia lazao hoe tsesominonao Tatsika ilazany Jesosy hoe iara-dinay zanay iara-dinay zanay nao tsiki nato atoky anao Física
hitsaokan Jesosy benao androany iraha mafy mitsaokanao Aniza ianao Jesosy tsy atakaliko voninahitra ianao tsy atakaliko olombelona ianao Jesosy tiako ianao Tompo tiako ianao Tompo tiako ianao Tompo tiako Amerina ny voninahitra any Jesosy tsika any amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izahana fitinana arak'izay azo atao dia inona nataony Jesosy teo aminao? Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no hijoroako fahavolom-belona eto. Izaho mbola vaovao aloha fa
Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Voalohany dia aretina nahazo anahy narary tenda tamin'izany fotoana izany. Narary tenda efa ela be ilay izy. Tena hoe narary na ny sakafo raha tsy natelina sakafo tamin'izay. Dia na rano raha nosotroko tena tsy mahatelina mihitsiny. Dia hozy izy hoe fa maninona raha ho aza zany. Dia nifady ihany nandritra ny 2 andro. Dia na ny vadiko raha tena teny hoe fa maninona anao tsy misakafo. Dia marary aho dia tao anatin'izay aho mivavaka. Dia hoe aho mivavaka. Dia rehefa nivavaka dia tsapako mihitsy hoe ny zavatra nitsindrona mafy be izany tato anatin'ny tentako. Dia hozy hoe fa inona raha ho aza ny zavatra marary be izany. Dia vita ilay vavaka dia tsapako mihitsy hoe tsy henoko intsony ilay fanaitainana avy eo. Tena hoe tsy henoko intsony. Dia nahasakafo amin'izay tao aorian'izay. Dia ny témoignage faharoa tena hoe resaka fitoriana filazantsara ilay izy. Za koa mantsy efa mpitory filazantsara eny an-dalambe. Dia tamin'ny talata teo niran'olona tany ampita tafika ahako. Mpiara-mivavaka izany. Dia hozy izy hoe andana hozy izy ianao makany ampita tafika. Dia tany Anosy-be ny lalako satria izay mipetraka any Akatom-bahoaka. Dia teo Anosy-be teo akaikin'ny voninkazo ny lalako izany. Dia eo amoron-dalana eo misy ramatoa anankiroa izay. Ny anankiroa ilay madama anankiray efa lehibehibe izy. Dia ny anankiray olona adala. Dia ilay anankiray efa renim-pianakaviana io mitomany be izy hitako amoron-dalana eo. Dia izay olona mandalo eo dia andalovany, izay olona mahita anazy dia andalovany fotsiny. Dia za koa moa nandalo teo anoloany. Dia rehefa lavidavitra dia niteny anahy fanahy masina hoe andany ianao miverina hozy izy. Dia ampaherezo madama io hozy izy. Dia rehefa tonga teo aminazy dia hozy izy hoe fa maninona ianao madama ho Dia hozy izy zaho hozy izy manana olana be mihitsiny. Dia inona ho ny olanao? Dia hozy izy hoe zaho hozy izy nroan'ny zanako naterako hozy izy. Zanaka tapatsinay tamiko hozy izy ny vitany hozy izy nandroaka anahy. Dia hozy izy ianao ve mino an Jesosy? Dia hozy izy hoe mino anazy Dia rehefa mino anazy ianao dia raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia andany ianao miverina aminy mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Zanakao foana izy ninona ataony na adalana io na nroasiny ianao zanakao foana izy. Dia avy eo moa ny teny ndao tsika hivavaka Dia rehefa nivavaka teo aminazy dia hozy izy ilay olona adala teo akaikiny. Aza mandray azy ianao hozy izy. Tabataba be teo izany ilay madama adala. Aza mitabataba anazy ianao hozy izy. Tsy mila vavaka. Aza mivavaka anazy ianao sady masika be ilay olona adala. Dia za tsy nieritreritra tsy niraraiko izany ilay nitenen'ny olona adala taminahy. Dia hozy izy taminazy. Hozy izy ny fanahiko hoe ilay fanahy miteny aminahy hoe aza mihaino any teniny fa mivavah fotsiny. Dia rehefa mivavaka ho amin'ny madama dia nahatsapa fanginana kely izany ilay madama adala. Dia rehefa avy mivavaka dia hozy izy tamin'i Jesosy hoe fatorako amin'ny ran'i Jesosy ny teny izay mampimenimena n'ity madama ity Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa niaiky izy. Niaiky izy hoe tena marina izany hozy izy. Fa voninahitra ho an'i Jesosy ary tena hitako mihitsy izy hoe nahatsapa izy hoe tena ilaina ny vavaka. Ilay olona adala ny teneny io ilaina ny vavaka hozy izy. Dia ilay madama ilay nitomany indray ilay madama ilay nitomany indray nangina izy nahatsapa fiadanana izy. Dia hozy izy hoe raisy foana Jesosy
fa i jesosy hanova ny zavatra rehetra dia voninahitra ho an' jesosy irery any. Hoe dia kamafan'i Jesosy tsika. Voninahitra ho an' Jesosy ny tsoroana efa olombelona. Maromaro ny fahasoavan'i Jesosy naseho teo amin'ny fiainako dia androany tena hoe hamerina voninahitra ho azy irery ihany. Izaho taloha nanana aretin'ny fanotolana, izany hoe izy io manakotsako be, tsy haiko hoe ahoana manazava anazy dia natao analizy dia negatif dia nefa izaho hoe mihena foana. Dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia tsy nihinana fanafody intsony fa hoe navela teny fotsiny. Dia rehefa ela nefa nandeha zany fiarahana tamin'i Jesosy dia rehefa adio ilay izy dia tsy tsaroako intsony fa sitrana ilay izy. Dia avy eo Jesosy nampatsiahy anahy tamin'ny maraina hoe izaho hozy izy nanasitrana anao tamin'ireny fotoana ireny. Dia averina ho an' Jesosy ny voninahitra. Dia izaho koa nisy fotoana voan'ny tuberculose, izany hoe nisy rano tao anatin'ny kiboko tao dia tena hoe efa andalam-pahafatesana satria tena tsy na ny tenako ary tsy mahazaka anahy intsony. Fa tao anatin'izany tena hoe nazomy Jesosy. Tena voninahitra ho anazy irery ihany fa mbola velona soamantsara androany dia averiko anazy ny voninahitra. Dia nisy fotoana nampandalofo ny brisement, izany hoe nanomboka tambola kely izany no tsy nandray fitiavana avy amin'ny dada. Dadanay somary masiaka. Dia nisy fotoana koa izany nandalo hoe nahilikiliky ny cousin sy cousine. Dia tao anatin'izay niandrana fitiavana tany amin'olona dia tsy nahita mihitsy izany. Dia nomboka teo nahatsapa hoe izaho andeha hivavaka, izaho anga hitady an'i Jesosy. Dia nefa rehefa taty aoriana ilay izy tsapako hoe aiky ilay izy izany fitaovana ampiasain'i Jesosy. Premièrement aloha ahafahako mianatra mamela heloka foana. Na misy olona ary mandisy fanantenana hoe tsy arak'izay hoe fitiavana endrasako sy hoe banga tao anatin'ny foko fa fanasana ampianarin'i Jesosy mahay mamela foana, tsisy rancune amin'olona. Dia manarak'izay nampianarin'i Jesosy koa hoe ilay banga tediavinao inge aty aminahy ilay izy. Dia tao anatin'izay nisy hoe tsy nana fitiavana tamin'ny dada, izaho zany ohatry ny hoe velona fotsiny dadanay fa tsy misesantira hoe manana dada. Dia nisy fotoana koa nefa mamanay nalainy. Dia teo izany hoe nanofy nisy fotoana nanofy dia hoe hivavaka dia misy plasy anankiroa banga. Dia fohatra izy na tianao Jesosy ho tenena toy izay plasy ny dada sy mamy io izy afaka manolo an'io. Dia nanomboka teo nanaiky hoe Jesosy eny resy trano ny amin'izay resaka relation rehetra sy ny amin'ny fendran-drako olombelona fa izaho Jesosy manaiky ho fenonao 100%. Dia voninahitra ho an' Jesosy fa fenoa Jesosy ilay plasy banga. Dia manomboka dia tao anatin'izay misy fotoana ohatra misy olona miteny mahery izao dia mitomany foana. Dia miangavy amin'ny vadiko hoe izaho mba aza tao izany dia nefa magaga arakaraka ny angaviako azy vao maiza miteny ohatra ao an-tokantrano. Dia nefa ilay izy ohatry ny ataon' Jesosy mitranga mihitsy izany hoe tsy voasakanao miteny mivava ny olona hoe teneny olona aza ratrana fa izaho efa brisé. Fa nefa rehefa tao anatin'izay fotoana izay rehefa reconnaître hoe mila manantona an'i Jesosy, hesitrany Jesosy na misy ary ny teny mavesatra dia ianao mihitsy fanamasina hoe protégé amin'ny fonao izy dia ianao hoe tsy brisé izany ianao. Dia voninahitra ho an' Jesosy izany. Dia tao anatin'izay izaho moa ny anisan'ilay fotoana hoe natsapa hoe manaintaina dia marary foana dia tao anatin'ireny hoe olona tena marefo. Fa voninahitra ho an' Jesosy androany mamerina voninahitra ho anazy fa nisy fotoana nandalo ny Covid tena tsy narary mihitsy ny ako na kely arany. Dia ny tao aminay nefa nisy voankorana niaraka fanerasera fa tena tsapako hoe androany Jesosy nampatsiahy izaho daholo ny azonanao tamin'ireny fotoana ireny. Dia averiko anazy ho voninahitra androany. Dia nisy fotoana somary niandry kely hoe niandry vady fa nomeny Jesosy ihany ilay vady dia sahaza. Dia isaorako an' Jesosy tena faly. Dia farany amaranako anazy nisy fotoana izay tamin'ny taizan'ity zanakay ity izy sepotra foana. Izy zany na misy ratsaka ny olana dia tena sepotra be tena hoe ianao zany midobodoboka be fonao ahoana ity Jesosy. Fa rehefa nisy fotoana nampahafantarin'i Jesosy hoe tsy anao ange io fa anahy. Dia tao anatin'izay reconnaître hoe an' Jesosy izany ilay zanaka omeny anahy fa izaho mitaizana azy fotsiny dia sitrana izy
tena hoe tsy nitady dokotera tsoa zay fa zay isam-bolana mandeha dokotera foana raha mbola volana koa io volana io dia tsy maintsy mitady dokotera izay fa hito izy hito amiko izy fa hitanao hoe passagère fotsiny izy dia sitrana izy dia ho an'ilay zandry indray misy fotoana hoe nampianarin' Jesosy hoe mila miala amin'ny hoe tsy mahatoky fanafody fa santanan'olo reny fa mahatoky an' Jesosy dia teo amin'izay ny tsapako hoe misy combat spirituel ake satria tia zany hoa ilay izy Jesosy dia ahoana za miakatra be ny températurany ianao nefa tsy niteny hoe dala tonga dia maka fampidinana fanana dia tamin'ny voalohany ilay izy tena combat be ho anahy satria ilay fifatohana zany mbola 100% tao amin'i Jesosy dia misy dia vola miteny hoe dia io raha mifanintona eo dia za dia tsy ambinina ho azany amin'ny anaran'i Jesosy fa voninahitra ho an'i Jesosy fa zao tena sitrahan'i Jesosy ilay concentration ako fa na misy température ireo zazo ireo tamin'ny semaine iny fa henoko hoe Jesosy mihazona fa tsy mampiasa fanafody izany intsony izay amin'ny teny avadika hoe tsy manina ho eo amin'ny anaran'i Jesosy fa henoko hoe fanahy masina mihitsy miencouragé anao hoe sitrana io dia rehefa misy fotoana izay matory amin'ny alina mamay be tena mamay izy fa avelanay eo fotsiny fa Jesosy tsy mandiso fanantenana zava rehefa miteny izy hoe mbola tsy vonoina io rehefa tsy amin'ny fotoana tsy mifanintona izany io fa finoantsika amin'i Jesosy dia teo nampianaran'ny fanahy masina anao hoe imagineo hoe ohatry ny ahoana tsirairainy dia kapoka natao tamin'i Jesosy dia nampianaran'i Jesosy hoe rehefa mi-imagine an'izany dia lasa pura pensée anao satria za taloha nana problème na pensée ako izany tsy pura mihitsy dia izay na tonga ilay concentration 100% tao amin'i Jesosy fa rehefa nanomboka ny saintsainiko foana na eny an-dalana metsena dia eritreretiko hoe Jesosy hainao zany kapohana dia lasa ohatry ny hoe misy film kely ny kapohana Jesosy ao anatin'ny saiko ao fa tao anatin'izay nefany nampiakatra ny finoko dia lasa hoe Jesosy tsy ampafiriny izay naratra na naitaina taminao io aretiny io voninahitra ho an'i Jesosy fa zao zay tena hoe tsy mampiasa fampidinana fanahy intsony fa hoe Jesosy miazony dia finoana koa izy mametraka an'ilay izy ao anatin'ny fo ao dia henonao hoe izy daholo migérer situation rehetra voninahitra ho an'i Jesosy dia nitokantranony koa ny sitraniny lasa henonay hoe misy pisy ao an-tokantrano lasa mahay mifampihaino izay mivady na misy fotoana ary hoe somary henonao zany hoe mitady voaka kely ilay taloha dia mampatsiahy Jesosy hoe tsy izany nge ilay izy dia aprime kely ilay izy dia avy eo henonao mihitsy hoe tsy aprime fa rina hozy paster dia farany sisany ny zavatra kely adiniko ny teny tamin'ny pasteur averiko an'i Jesosy ho voninahitra satria vita soma tsara tamin'ny herin'ny androany ny batisa dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy rehetra ny sensation ako tao anatin'iny ariviny raha natory dia ohatra ny hoe nanafatsapana hoe ao anaty trano vaovao izany dia fohatry izay Jesosy za mihitsy nge ilay vaovao ilay renouvelenao dia misaotra bitsaka fa na le misaotra an'i Jesosy satria na ilay voady ny tenenina tamin'iny ary tena henoko hoe efikasy satria miteny hoe vonina hiaraka amin'i Jesosy tsy miaraka amin'ny devoly intsony dia nanomboka teo henoko hoe na misy devoly miteny ary fa misy armure an'i Jesosy mihitsy ho protégé anao hoe miaraka amin'i Jesosy ty voninahitra ho an'i Jesosy rehetra toizantsika ao anaty fanasitranana ihany aloha taty zofelana azafady eny tompoko zafady tompoko tahiny Jesosy daholo tompoko ie voninahitra ho an'i Jesosy no hijoroany mianaka eto tamin'ny talata ty zanako ty narary tamin'ny talata alina tamin'ny 12 alina teo tonga dia reraka be fotsiny tsy fantatra hoe naninona tonga dia reraka be dia rehefa niantso moa izy zany hoe tsy sava maman dia lasa nakany nijery dia efa maninona ianao reraka be aho izy sady mangofotra ny tanako dia lasa moa zany izay mivady nanao délivrance dia mivavaka dia ohatra ny tonitony kely izay izy dia ndana matory andao atory amin'izay fa tsy maninona intsony izy dia natory dia vao natory indray dia indray fa reraka be tsy mahazo aina sokafa mivaravara-kely fa tsisy rivotra mihitsy tsy ampirivotra fa reraka be aho izy inona ary ty zavatra amin'izay jereko ny lera amin'ny ray latsaka salasala be za hianjo amin'ny papa satria alina be ny andro dia very ny fifantohako koa tao anatin'ilay izy ohatrany hoe tsy tamin'ilay voalohan'ilay nivavaka sy nanao délivrance ohatrany hoe nisy fiadanana
nisy fiadanana fa tamin'le faharoa le hoe io fa niverina reraka be indray dia very ny fifantohana dia hitako mihitsy le izy hoe tsy fampimbavaka zany manay koa satria ny fahavalo zany kay manafika foana amin'ny fotoana rehetra fa tsika rehefa tsy ampivavaka dia cible ny devoly tena satria tena tsy mamenatra anay miteny an'izany eto fa nisy fotoana variana be dia ohatra ny hoe reraky ny asa reraky ny fierehana amin'izao fiainana izao dia tsy ampivavaka raha-pitahina zany ny taloha sy ny teo sy ny amin'izao dia ohatra ny hoe nisy fiemorana ny tamivavaka fa nampatsiaro be ilay zavatra nitranga hoe raha vao tafasaraka ane na dia ray seconde raha dia mety ho fataly dia niantso amin'ny papa ihany ny farany dia sorana an' Jesosy moa ny mpanompon'Andriamanitra tena hoe manetry tena andro amin'ny firy alina zay miantso dia nandray izy dia nivavaka ho an'ny le zanako dia tena hoe nivavaka izy dia tao anatin'ny vavaka nataony dia nanomboka nazoaina le zanako dia nanomboka nazoaina dia niverina savavy dia sava dia manahoana dia nandeha sady nandeha ny teny tsy fantatra nataony nandeha mivavaka dia tena eny mihitsy le izy hoe fanahy dia avy eo niasava dia nifoha amin'izay dia ahoana dia andeha ho any amin'ny toilette kely dia nakany dia nandoha be dia avy nandoha be indroa nandoha be tena nandoha be mihitsy nefa raha ny sakafo nohanina tsisy hoe sakafo navesatra ary mitovy ihany ny sakafo nohanina itao raha ohatra hoe misy zavatra hoe tsy tokony ho zakana fa le tsy sakafo mihitsy fa ara-panahy le izy dia rehefa avy nandoha dia natory dia ny fo maraina dia tena natory maraina fa natory be dia tena sitrana tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa tena hoe nisitranin'i Jesosy izy dia dia faharoa manaraka an'izay izy moa zany le nididina tao amin'ny fony dia tamin'ny 2007 tamin'ny 2017 zafady didina izy tao amin'ny fony dia rehefa nididina izy tao amin'ny fony dia nisy lavaka zany tao amin'ny fony dia nakatony io lavaka io dia rehefa nakatony io lavaka io dia misy conduit électrique antsoina hoe faisceau de His zay raha misy dokotera mety mahafantatra an'izay dia io conduit électrique io zany no makany amin'ny oreillette sy ny ventricule mitondra an'le ina moa zany contraction amin'ny fo dia mampipompe ny fo midoboka dia io conduit électrique io voapinceny anazy zany tamin'le nandidy dia rehefa voapincé zany izy dia ohatrany hoe natao ablation mihitsy le izy dia rehefa vokatr'izay dia tsy matosika any amin'ny fontsony ny conduit électrique naturel zany fa tsy maintsy nasiana an'le pacemaker zany manampy ny fidoboky ny fony dia rehefa nanao contrôle zany zay tamin'izy voalohany avy natao an'le fandidiana dia 20% no dépendance ny fony amin'io appareil io zany dia zany hoe tamin'izay fotoana izay zany cardiologue niteny nanontany mihitsy zany hoe io zavatra io hoe possible hoe sorina ndray androany hoe tsy mitondra an'io ntsony izy satria izay zany faniriana hoe mba ohatran'ny olona rehetra tsy mitondra an'ireny dia ozy izy avy ozy izy nitondrany an'io tsy nazavainy anahy mihitsy zany logika an'ilay izy hoe zao ny antony dia ty satria io zavatra tsy mitondra conduit io ntsony io organe io izy tsy mirégénéré ao anatin'ny fon'ny olona fa rehefa une fois hoe ablaty ohatra zay zany izy dia tsy mirégénéré ntsony donc avy zany izy nitondrany an'io dia nanao contrôle zay taty aoriana dia jerevana dia niena 15% le dépendance an'le fony dia zay moa zany rehefa ohatrany rehefa mivavaka mitondra mbavaka anazy dia mangataka amin'i Jesosy foana hoe Jesosy ianao mahay manao zavatra rehetra efa be da be nataonao maty aza natsanganao inonay fa anao ny fony fitahiana dia ianao no mahay mikarakara anazy fa ny angatany aminao Jesosy mba tsy hitondrany an'io appareil io ntsony dia rehefa avy eo nanao contrôle zay zany hoe manao contrôle indroa isa-taona zay amin'io appareil io zany dia rehefa natao contrôle indroa taona dia miena foana izy io avy eo 12 avy eo 10 ohatran'izany dia gaga zany zay ary toa misy évolution izy zany nefa hoe tsy mirégénéré le zavatra dia tamin'ny avril zay nanao contrôle dia 5% le izy dia tena gaga be mihitsy zay ary ny tena nahagaga dia tamin'ny latsinainy teo zay nanao contrôle dia 1% sisa le izy tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy tena Jesosy miasa le izy
dia tena gaga zany zay hoe zavatra tsy mirégénéré zany hoe tsy mitondra conduite tsony a dia zany hoe le docteur raha nyteny mihitsy hoe tena efa presque tsy ilaintsony ange izy io appareil io zany fa ohatrany hoe ka sécurité sisany ametrahana anazy zany amin'ny point de vue scientifique moa zany dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa zany zavatra izay zany tena hoe joroana efa volombelona eto fa tena mamaly Jesosy a mihaino Jesosy ary tsy araky ny hoe fijoroantsika na mety ataontsika le izy fa tena hoe fahasoavany tsotro zao le izy dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany amin'izany zavatra izany. Alleluia. Jesosy tompoko. Jesosy a mpamaly a nofinofy a mandroso pasteur. Zao ny olona avobe zao. Ho an'i Jesosy irery ny voninahitra fa dia za aloha zany le eto fa challenge fa volombelona no mitsangana eto tsy vitako ty. Za zany no mitsoaka foana amina zavatra ohatr'izao tsy vitako tena tsy vitako le izy fa challenge le izy dia tia ny fahavolombelona voalohany za nahavita ny joreto satria Jesosy no manosika izy ny eo ambadika zany. Za zany zavatra ohatr'izao tena hitsoahako foana tena tsy haiko hoe firy taona zay fa mahita fika foana hitsoahana zavatra ohatr'izao na hoe hiakatra hitoriteny io na ohatrany hatrany amin'ny toboka hatraty zany dia misy fotoana tany amin'ny tobo rehefa voatendry dia miantso any am-piasana hoe allo za andeha dia lasa zany dia misy excuse ohatrany hoe valida le fialana ilana zany dia ohatrany hoe justifier le izy satria lasa dia ohatr'izay foana fa tena ho an'i Jesosy irery ny voninahitra fa izy ny maniraka dia tratra amin'ny farany dia tsy maintsy manaiky satria izy no rehetrarehetra. Dia nisy fotoana mba nanofinofy aho zany za zany tena tamin'ny mbola kely raha nanontaniana inona ny carrière envisagé anao dia chauffeur tena za tena tia fiara za zany tena hoe raha tsy nanao tatsambo dia chauffeur ny asako dia za tena tia fiara zany tena io mba zavatra tiako le izy tsy haiko tiako le izy dia hoe lasa tatsambo moa zany dia tsy nanao chauffeur taty afara dia le fitiavana zany tao foana tsy maty mihitsy le izy dia mba nanofy tamin'izany fotoana elaela ohatrany hoe misy fiara tianao ohatrany hoe tena mba tiako raha dia misy fotoana mahita le fiara mandalo dia tena mitodika manao an'izao mihitsy dia misy fotoana ohatra eo amin'ny parking le fiara dia mandeha dia safosafoina ohatrany hoe tsy haiko tena izay le izy satria ao anatin'ny fonao le zavatra zany tena hoe tianao le fiara dia misy fotoana anao mandeha any parking mahita an'le izy dia migodina eo dia navadika raha zany tamin'izay anao hoe adaly dia ohatr'izay le izy fa tena hoe any anatin'ny fokilalana izy tena tiako dia nefa tamin'izany tsy rêve tena hoe nofy fotsiny fa tsy ianao zany raha ny réalité anao tena hoe raha teneninao ny olona zany le izy dia tonga dia mitsoka ny olona lasa daly ty fa tena hoe Jesosy no manatanteraka an'le nofy dia nisy fotoana amin'izay namangy tany Majongary pasteur nanao mission tany dia nisy teny latsaka tamin'izay fotoana izay dia vita ny fotoana dia nandeha dia tsy haiko fa nivady fotsiny tamin'izay Jesosy tena raha omenao karama ohatr'izao dia tena nanonona chiffre mihitsy zany tamin'izay fotoana izay hoe raha omenao karama ohatr'izao Jesosy dia zay vidy fiara mpanomponao zay zany nofiko tamin'izany fotoana zany satria za zany mahita hoe raha ho anazy za tsy mahavita an'izany tsy vitako le izy dia taona tsy tadidiko fa nisy taona vitsivitsy taorianan'izay tsy haiko na taona na volana tsy tadidiko intsony fa tena hoe le exact somme nyteneniko tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana nataon'le izy dia tonga dia miverina le izy hoe tia le voady satria le karama zany tsy hainao manao an'le izy fa na ianao raha zany tsy possible hoe ny herinao ny olona fantatrao zay tsy mahafantatr'olona zay tsy dia hoe mahainona fa tena hoe manana Jesosy tena hoe manana Jesosy zany ino no tena nampiavaka anay zany tena hoe mampiavaka antsika manana Jesosy dia tonga tamin'le chiffre exact mihitsy hoe io le izy dia tia zany le voady efaina le voady dia le karama nefa tsy mahazo an'le fiara tamin'izany fotoana dia mbola nanokatra lalana indray Andriamanitra natanterahana an'le izy ohatrany hoe nafaka nalotsy kelikely le zavatra dia nalotsy tadidiko hoe firy volana moa nanaovana an'le izy fa tena hoe ho an'i Jesosy irery ny voninahitra fa vita le izy dia tanteraka le voady dia zao tiako ho an'i Jesosy tsika dia nanofy anatiny tena za tena mpanofy za tena mpanofy tena hatramin'ny mbola kely zany tena fa hoe mandrevy nisy fotoana tamin'izay mbola niasa tamin'ny pêche tamin'ny bateau de pêche kely ohatran'ny boatina fokasika amin'ny bateau de pêche fa za tamin'izany nefa nanofy hoe andeha amin'ny long cours
dia tena za tena manofo foana ohatrany hoe misy zavatra tsy haiko zany hoe tiako fotsiny ve ilay izy dia lasa ohatrany azoko nofo dia manofy an'ilay izy foana manofy an'ilay izy foana dia nisy nofy anankiray izay indray mba naniry izay tamin'izany hoe raha mba ahoana raha mba tianao zany hoe mba hianatra ny ivelany zany koa zany mba anisan'ny nofinay zany fa hoe raha ianao fotsiny zany tsy atala koa ianao zany raha tsarain'ny olona hoe inona koa ty izao fa ianao dia andeha ho aizy zany fa tena hoe Jesosy ilay izy nisy fotoana tonga koa ny fotoana anankiray nanefan'i Jesosy an'ilay izy dia tsy nampoizina akory fa nisy lalana sokafan'Andriamanitra indray teo amin'ny fianaran'ilay zaza dia ohatrany hoe mora tena hoe rehefa Jesosy zany manao an'ilay izy dia tena ohatrany manao puzzle angambany Jesosy manao an'ilay fiainanao fa tena ianao zany miaina an'ilay izy dia na ianao raha zany mifampijery fotsiny zay va dia ohatray ahoana koa zany dia mifampitsiky fotsiny dia manangan-tanana hoe izy ny ao satria ilay izy sady tsy effortnay no tsy planinanay tsy zavatra anomanina zany raha fanomanana angamba mety tena tsy haiko hoe mety navita kabine indray aloha tamin'izany raha nanao zany fa raha hoe ny eo ampelantanana raha ny zavamisy raha ny tena hoe raha ny situation zany raha jerevanao zany ny situation anao dia ohatrany hoe tsy possible ilay izy fa tena hoe rehefa Jesosy tena za zany tena miaiky an'i Jesosy raha tena raha vao Jesosy dia tena hoe aza mba matahotra manofo zany nofo tsara kosa tena hoe manofo isa foana fa na le nofy raha zany tsy ianao manao an'ilay izy fa Jesosy mampaniry an'ilay izy ao anatinao dia rehefa manofy ianao dia aza matahotra aza tantaraina amin'ny olona fotsiny fa lazain'ny olona soa dia adalana ohatrany fa manofo isa fotsiny dia tena hoe miara amin'ny Jesosy foana fa izy ny mampanofy izy ny manefa an'io tena ho anazy rery voninahitra ie dia le tena hoe tsy maintsy mijoro androany satria tena raha tonga rapitso Jesosy be dia tena tellement zany be dia be ny nofo sy ny lalana nitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanay raha nareo nga manahitanay hoe fotoana kely taorina tao dia tsy ninonareo hoe zay ve ty fa zay efa oboriny zany hoe hisaraka zany anao divorce ohatr'izany teo Andriamanitra niditra tsehatra fa tena hoe tena tonga zany le fotoana fa tena tonga saina hoe raha tonga rapitso Jesosy za zany tena marina mitsoka an'ity foana za zany tena tentavady nananeno fa tena tsy vitako dia za zany matetika foana mivadiko foana no satria vadiko koa zany maherihery andro zay dia izy foana no izy zany mahavita an'ilay izy fa za zany tena tsy vitako ilay izy dia fanilika foana zany zay vady rehefa misy anina hoe andanaky andana fa tena tsy vitako fa androany zany tena tsy maintsy hoe za satria za lehilahy dia tsy maintsy mitsangana satria bediny Jesosy raha tonga rapitso izy tena bedy dia ho anazy rery mivoninahitra misahatra rery mandroso tompoko satondeany Alleluia voninahitra ho an'i Jesosy zany no hijoroako vavolombelona eto nisy maromaro zay no vita batisa tamin'ny herin'ny androany dia teo aloha ny zavatra hijoroako vavolombelona eto aloha dia ny zavatra efa nanany maro amintsika ilay izy dia taloha mety hoe efa nivavaka ihany na lalan'Andriamanitra dia mety hoe ny fady ny ratsy ohatra hoe nandanga na mangalatra sy ny karazany fa ny zavatra tena hoe sarotra sy tena mafy zany dia le ao anaty fonao lalina tsisy pahita raha tsy ianao sy Jesosy ihany dia io zany ny zavatra hoe tena hoe sarotra dia mifanerasera amina mpanompon'Andriamanitra be da be ny tenako dia indraindray izy ireo tena hoe manana toetra tena hoe modely sady tena hoe tsara dia nanana faniriana zany hoe mba ahoana ny ahavitako toetra ohatran'ireny olo ireny tena sambatra raha mba zany tena manana toetra ohatranazy ireny dia tsy amanandrana fa tena tsy mety vitako mihitsy ilay izy tena hoe tsy mety vitako mihitsy dia noho ny vita batisa moa zany dia nanomboka ohatrany hoe lasa miakaiky ilay fifandraisanao amin'ny Jesosy dia mifandray matetika amin'ny Jesosy zany na iny mpandehanana na izany izay alehako rehetra dia hoe mifandray aminazy ohatrany hoe izay mifatsapanao anatiko hoe mila miombina amin'ny Jesosy foana mandritry ny tontolo andro iainanao dia rehefa tena hoe nataoko izay fifandraisana amin'ny Jesosy izay
fa tena teneniko anareo fa na ny asa ataonao io raha ohatrany hoe tsy hitahitanao dia vita. Ary na nisy toritenin'ny ray aman-dreny izay henoko hoe ohatran'ny olona mpifankatia zany ianao sy Jesosy. Rehefa mifankatia aminazy ianao, na ohatra ataoko ohatra fotsiny ohatra hoe mandeha bisy ianao izao miala eto dia ohatra hoe andeha ho any aiza re ataoko hoe aiza ny farany lavitra indrindra, fa na mitabataba sy maninona ary reo olona reo rehefa mifantoka amin'ny olona tianao io ianao dia lasa ohatrany hoe na iny lalana lavitra iny raha lasa ohatrany hoe vetivety ohatrany tsy hitahitanao dia hoe ndray tonga sahady tsika. Dia ny zavatra tsapako koa hoe ianao zany rehefa tena hoe tsara fifandraisana amin'ny Jesosy mandritry ny tontolo androm-piainanao dia na mahita kleman'olona anankiray ary ianao, izany hoe tsika rehetra ireo zany manana ny toetra maha-izy atsika, le maha-izy atsika dia le fiombonantsika ao amin'ny Jesosy. Dia rehefa io maha-izy atsika io ny ao amintsika dia na mahita ataoko hoe toetran'olona manafitoana ary ianao, na ataoko hoe zavatra ataon'ny olona manafitoana anao, na hoe zavatra tena hoe tsy zakanao dia ohatrany lasa misy manintsy ao anatin'ny fona hoe tsy le maha-izy anazy iny fa ny tena maha-izy anazy le izy le tsara fiombonanao amin'ny Jesosy. Fa rehefa tsy tsara fiombonanao amin'ny Jesosy zany ny olona anankiray dia miseho amin'izay le toetra maha-olombelona. Dia eo amin'izay ianao zany mandritry ny tontolo androm-piainana iny rehefa falifaly foana ianao miaraka amin'ny Jesosy dia lasa mivoaka ao aminao koa le vokatry ny fanahy sivy iny, afaka ny mivoaka eo amin'ny fiainanao iny vokatry ny fanahy sivy iny. Lasa mety hoe manam-pitiavana ianao, lasa mety hoe afaka mionona amin'izay anananao ianao, tena hoe afaka mionona amin'ny tsy fisina na tsy manana ninninina ary dia afaka ny hoe ho falifaly foana ianao miaraka amin'ny Jesosy. Ary tena hoe vidiana lafo zany, tena hoe vidiana lafo, tsy voavidy vola nefa le izy. Dia raha misy amintsika mbola hoe misy fisalasalana hoe satria zany nanao an'izany teo aloha hoe zany efa vita batisa fa tena henoko amin'izay le toritenin'ny batisa tamin'ny herinandro izy tena hanapa-kevitra Jesosy, tena hanapa-kevitra ho anao anao izay hampifaly anao amin'ny fiainako. Dia iny fanapahan-kevitra ao iny ny tadiavin'i Jesosy dia ataony tonga eo aminao iny zavatra irianao iny indrindra fa zavatra tsara. Dia raha misy amintsika mbola hoe tsy tapa-kevitra tsara hoe tena mbola misy fisalasalana dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe andramo dia zaho fa tsara Jehovah, tsara Jesosy, tena hoe tsara Jesosy, voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Farany amin'ny témoignage androany ho afoezitsika kely ihany noho ny amin'ny kely fotsiny aza atao fohy lavabe, atao fohy kely. Mandroso tompoko tonton Roland anisan'ny natao batisa tamin'ny heriny androany, raha tao anatin'ireo 420 menada. Alleluia. Voalohany indrindra zany dia mame voninahitra an' Jesosy satria ny fahavitany batisa tokoa tamin'ny herinandro iny dia toy ny mahandro sakafo, toko anankitelo vao mamasaka sakafo dia za zany le nandrahoana Jesosy zany ndray dia mpanompon'Andriamanitra rehetra ny faharoa izay nikarakara dia ny vahoaka maro be vavolombelona. Ianareo ny toko telo nanasanandro tompoko tanteraka amin'ny batisa. Voalohany indrindrany tsy ho lava fiteny amin'ny antsony pastera sitraka sandratra fa dia mahitsihitsy. Ny zavatra tiako ambara dia ny titran'le fisokavam-belona zany satria za mamarana mihitsy ny andrasako dia hoe fifaliana ao amin'ny Jesosy. Alleloia. Za dia olona tsy mbo nanam-pifaliana, tsy mbola ataoko ihany mitady mandalo kely fotsiny le fifaliana ao amin'ny nofo, zay fahatsapahako azy sisa. Fa nanomboka fahavitany batisa zay le fahateraham-baovao dia fifaliana lehibe. Hay ve ohatr' zany izy io e? Alleloia. Ny zavatra faharoa tokony ray volana lasa zay dia za moa tamina olombelona mbola tsy ary nitsindrona, tsy ary nitsindrona fa matoa nitsindrona dia nitsindrona le Covid-19 io moa dia ndre mandeha nitsindrona tsy hanao tsony dia tsy nanao tsony dia ny zavatra tiako ambara dia zao efa za zany efa tsy hoe za reny nareo Jesosy fa tsika rehetra fa ny zavatra nisy na voany tera 7 volana lasa zay le matapaka ila ty dia tsy mba namonjy dokotera fa vavaka mpamoron'Andriamanitra. Dia inona ozy nareo ohatrany somary fampanina zay tamin'ny 2 volana lasa dia rehefa fampanina dia nanomboka ohatrany natahotra dia rehefa natahotra dia nitsahapa tension tatsy ambony tatsy nandramako mihitsy dia inona ozy 18
dia ohatra le dokotera raha misia ambombena ny tension anao hoe dia zany efa tsy maninona raha pitidrabe zany dia makanesy any amin'ny CFPD eny Antorano fotsy fa zay ozy tsy mivarotra fanafody momba an'io fa zao a tena ambombe ny tension anao lasa nandenakeny vao maraina tonga teny amin'izay a dia tonga dia mipetraka eo le fendrasana be dia be le olona dia mitsapa tension inona ozonareo vao miasa loza 23 ty dia 22 tilan'ity ao le carnet dia mairy zareo dia hoe mandroso raha misesy mandroso fa tena zaho tsy maninonako ary tena marina zany dia ny zavatra tena isaroko amin'i Jesosy dia zao voninahitra amin'i Jesosy zany efa misy fahatezirana amin'ny rehatra be izay ndray dia efa any amin'ny 27 zany na 30 zavatra tsapako ry avana malala dia zao i Jesosy mihitsy no miasa fa raha momba anahy fa tsy ezitrony alleluia 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 farany sady fofeziko le izy manaraka mbola manesa be mbola ho avy nisy ty maikamaika maly dia za mbola kamo a le hoe andeha hitory fa fananapa-kevitra andeha hanao asa fitoriana dia taty le nyjorovarombelona iny zany no le teo iny hoe mandeha any satria nisy ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo ary tena tiako le izy a Isaia toko fahatelo amby efapolo dia misy am'reo Jakoba mpanompoko hoe aive zaba mpanomponao Jesosy oa faly a nanapa-kevitra teo ary ava malala dia lasa n'andro lasa nidina tao ambany dia rehefa nidina tao ambany a dia mbola misy fotoana fanomanantena tao dia rehefa namisy le fanomananteo a dia ohatra hoe za mihitsy le resaka tao veriko nisy resaka tamin'le evangelista reny zany nasiny le hoe Jesosy tianao fa aza mieritreritra olona ianao satria za matetika eto amin'ity vady ty dia misy mahatezitezitra anao aloha fa tsy afenina ay tena za mihitsy naomboarina Jesosy saotra ny Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy afaka alohany amin'izay mino teo dia mivoaka mivavady zay nandeha dia ozy tsika ny andeha dia ozy le evangelista le mpandramatra hoe zay hitondrany fanahy ny ahy zany ny tena tiako dia niakatra fa tsy nidina inona ozy nareo any ambato fotsiny nandeha bato fotsy gara io ambato fotsy gara io ny kilasy nataona hitrandroso taona sy tapany natahotra amin'ny manofo fa ozy Jesosy aza izany no hitan'ny olona fa aoka ianao inona voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga tany ambato fotsy foana tsy nisitrisitriky fa tena malalaka be ndry tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tsisy naninona nefa za dia tena fantatr'olona tamin'iny toeran'iny tamin'ny adalana voninahitra ho an'i Jesosy tsisy maharombaka ny eo an-tanan'i Jesosy zay ny fifaliana ao amin'i Jesosy alleluia dia mifarany tiako tenenina dia tsotra hoe ho an'ny promotion niaraka tamiko tamin'ny Sabotsy ny fahatsapako iny aloha ny famonjena vita ny famonjena alleluia fitiavana ny tsy nahafaty ara izaho manokana fa tokony efa maty efa ela raha niditra fa fitiavan'i Jesosy iny ny famonjena ry promotion rehetrarehetra fa ny zavatra tena mbola andrasana amintsika dia zao tafiditra ao le fifidianan'i Jesosy fi amin'ny fotoana evineny amin'ny raha ololanitra zay ny tanjony aoka izy ny asa voninahitra ho an'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy mandrakizay alleluia ndao teka mahafaty Jesosy a tsy nohanky tsony le izy fanajaniko satria mivoto be dia tongo ty dia rehefa mivoto be dia ozy a so désert ny fanasana ty hoe voto aloha vao miena ay le izy tsy izy voninahitra ho an'i Jesosy fanafody tension zany iny tsy nohaniny intsony a alleluia etona dia miaraba andreo efatra amby 20 menadaza nydroso tamin'y Batisa tamin'ny heriny androany ndao tsika teka mahafany Jesosy a tena hoe falo ny lanitra niara-ny faly tamintsika koa tsika koa miara-ny faly amin'ny lanitra ny amin'ny fataterahany Batisa asaiko ianao hitsangana ndao tsika hisaotra an'i Jesosy nisy teny ny tenen'le ranabavy teo zay hoe so dia mba ho sitrana ihany
sao dia mba ho sitrana ihany ozy izy mantsy an'le zanany sao dia ndray androany mba afaka manantena ihany eo tovy amin'ny olona rehetrarehetra mety mipetraka aminao zany fanontaniany zany androany dia jesosy ny namaly azy tao anatin'ny témoignage izy ny peacemaker izy no andria amin'ny fiadanana tsisy pilina mibaiko anao zany rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana ianao a mety ny zavatra rehetrarehetra aza mifantoka amin'ny olana fa ndaontsika hifantoka amin'ny Jesosy ilay hoanitsika rehefa avy eo a sy ilay hosotrotsika rehefa avy eo izy ny tao ambadika ireny témoignage rehetrarehetra ireny ory reto a zavatra 12 taona zany hoe vanitolana marary zany ange efa nialana neniny fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa tena hoe an Jesosy a mety ny zavatra rehetrarehetra halleloja fanasitranana vanitolana Jesosy ny mahasolo ny banga rehetra eo amin'ny fiainanao inona mibanga ao mila fitiavana ve aza mindrana fitiavana zany tonga dia alaivo Jesosy dia hiainy Jesosy Jesosy ilay fitiavan'Andriamanitra ny fitiavana toerana tsy ho anizanizany ao am-ponao fa ho an'i Jesosy halleloja fanasitranana tamin'ny tsy fahazakana teny marary susceptibilité io matetika miteraka olana ao an-tokantrano miteraka olana satria susceptible tsy tohinina vao teny kely mikasika an'izao dia efa avoaka aloha le tandroka tsika moa zany tsisy tandroka any a tsy hoe aprimina le izy zay le hoe rehefa olona ao amin'ny Kristy a tsy hoe aprimina le toetra taloha aloha rehefa anina fa tonga dia efa lasa ny zavatra taloha efa an Jesosy jerevina eo akaikinao an Jesosy ianao sa tsy an Jesosy hoe fa raha misy olona hoe ao amin'ny Kristy a dia efa olom-baovao izy tsisy toetra mipiripirina zany tsony fa toetra efa lasa daholo le toetra ratsy taloha fa olom-baovao ianao amin'ny Jesosy mitiafa mafy ho an Jesosy sitrana ny tokantrano alleloja raha misy tokantrano eto miadimiady a ao anaty communion tongava foana tsy maninona ny ady nareo tany an-trano fa tonga eto a tsy miady tsony mialeto alleloja tonga dia sitrana ao anaty témoignage raisy koa ny anjaranao Jesosy daholo ny ao ambadika izany Jesosy mipanatanteraka nofinofy izy tsara inona nofinofinareo dia samy manonona ny azy Jesosy aty le nofinofiko nofinofy tsara tandremo sao dia maniry vadin'olona tandremo sao dia efa manambady nefa mbola maniry tovavy tsy mety zany fa nofinofy tsara nitanterahan'i Jesosy fa zay nofinofy rehetra ao amin'i Jesosy a tanteraka izany Lazarosy tamin'ny fotoana fahavelo ny ranarary izy dia mba naniry hoe raha tonga zao Jesosy a dia verina ohatra ny fiainan'olona ny fiainako nalevina izy fa tonga Jesosy alleloja mety efa alevina ny fanantenanao fa eto Jesosy hanangana an'izany a ho tanterahany nofinofinao a ao anaty communion ndao tsika hisaotra an Jesosy ndao hankasitraka an Jesosy ny amin'ny fiainam-baovao izay homeny atsika ndao hankasitraka an Jesosy ny amin'ny herin'ny rahan Jesosy fa na adala tsy tompony tenany ary rehefa fatorana amin'ny rahan Jesosy dia mahay mangina ndao hankasitraka an Jesosy fa raha olona disy fanantenana rehefa avy miombona amin'ny Jesosy dia lasa teraka ny fiadanana lasa mitsahatra ny ranomaso za mahita fa fotoana tsara androany anataterahan Jesosy ny nofinofintsika andao tsika tsy hitondra ny nofinofintsika eo amin'ny Jesosy fa anatanteraka ny nofinofin Jesosy Jesosy miteny hoe tiandrako tia ny nofiko hoany zany dia sotroy izany ndao anatanteraka ny nofinofin Jesosy mba hiombona aminazy tsy asisika fotoana mihitsy hisarahantsika amin'ny Jesosy fa tsy mety ny zavatra rehetrarehetra rehefa tafasaraka amin'ny Jesosy ankasitrao Jesosy ny amin'ireo vavolombelona fa mahita ahako fa androany indray ny anjaranao Jesosy a mankasitraka ny amin'ireo vavolombelona marobe misaotra fa ianao ny fahataterahanao anay misaotra fa ianao ny lanitra ho anay misaotra Jesosy fa ianao ny tompony fonay ianao ny finoanay sady tompony zany ianao ny mpanefa azy ianao ny mpanefa ny nofinofiny tsirairay avy satria ny nofinofinao rehefa tanteraka ny fanirinao eto amin'ny fiainanay dia tanterahanao koa ny fanirinao Jesosy a tonga soa mankasitraka misaotra ny amin'ny fampitsarana reny pilina fanaovana fomba dobodoboka ireny Jesosy a misaotra Jesosy fa raha tsy vitan'ny olombelona raha tapitra ny fanantenan'ny olombelona ao anaty communion rehefa tonga eo amin'ny fanatrehanao foana izay dia tanteraka ny zavatra rehetrarehetra misaotra Jesosy fa toerana tsara no misy anay androany misaotra fa toerana tsara no hanazaranao anay iombona aminao amin'ny alalan'ny fandraisana iombona aminao amin'ny alalan'ny fankatoavana iombona aminao amin'ny alalan'ny teny hiditra ao anaty fankatoavana fotsiny dia mety ny zavatra rehetrarehetra Jesosy a androany tsy hampitodika ny fifantohanay izay amin'ny faniriany fonay fa hampitodika ny fifantohanay izay amin'ny faniriany fonao ataovy izay tianao Jesosy raisoanao ny voninahitra mandrakizay raisoanao ny dera mandrakizay
fa ianao irery ihany ny mendrika an'izany. Misaotra noho ny amin'ny valim-bavaka, misaotra ny amin'ny fiovana tokantrano, misaotra noho ny amin'ny fanasitranana, misaotra Jesosy ny amin'ireo olona 420 izay niditra tao anatin'isan'ny pon'ny lanitra, misaotra ny amin'ny fitehirizana azy ireo, misaotra noho ny amin'ny teny fahamarinana izay zarainao sy apetraka eo eny ambava amin'ny mpanomponao. Jesosy mankasitraka, misandrata, mandraka ariva Jesosy. Alleluia. Amen. Andao tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Azo teatarana mafy ho ny mpanjaka sy tompony tompo. Tonga eto sika androany maraina. Tsy fampijerijery hoe iza ny tonga dia iza ny tsy tonga. Fa tonga eto sika androany maraina. Mahatsiaro ao anatin'ny fotsika. Fa raha tsy eo izy dia zava-boanana ny fiainantsika azy. Tsy tonga eto sika hitady fanasitranana. Tsy tonga eto sika hitady fanafahana. Tsy tonga eto sika hitady fahagagana. Fa tonga eto sika satria eto ny rendez-vous ananantsika amin'ny fanatrehany. Mahafantatrao ve fa ny fanatrehany no lanitra ao antsika? Marina zay sa tsy marina? Ao vaofany amin'ny lanitra ny tananao dia teneno Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitarianao eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra fa tsy ny zavatra ainao atao no mahatonga tonga eto, fa ny faniriako lalina ao am-po anao ilay Andriamanitra mahatoky, miasa tsy misy masakana ary ny eo an-tananao ny tsy misy maharombaka. Androany maraina ary Jesosy io ataovy reko sy tsapako fa ny fanatrehanao no lanitra ho ahy. Fanatrehanao no lanitra ho ahy. Fanatrehanao no lanitra ho ahy. Tsika rehetra mira. Hallelujah. Fanatrehanao no lanitra ho ahy. Attention, fanatrehanao no lanitra ho ahy. Raha misy faniriko Andriamanitra, raha misy etaetako, dia ianao manatrika. Satria rehefa eo ianao, tafatoetra ny fiadanako. Tonga eto aho, tsy hamoaka ny etaeta-poko amin'izay matery Andriamanitra, fa tonga eto aho, hampiasa ny foko anome lanja ny fisian'ny fanatrehanao eo amin'ny fiainako. Mitenena Jehovah, miaino ny mpanomponao. Amen. Sy tia tanana mafy an'Andriamanitra. Tovy mafy, 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 mafy. Ho an'i Jesosy ede, orakoraka mafy be ho azy. Halleluja. Mahazo toerana tompoko. Androany maraina hitondrantsika ao anatin'ny fotoana fohy ny atao hoe finoana marina ao anaty communion. Inona ilay tena finoana marina ao anaty communion? Ny finoana marina an' Jesosy dia tsy miompana amin'ny hoe satria mahay ny zavatra rehetra izy. Tsy hoe satria mahay ny zavatra rehetra izy, fa satria
namonjy atsika izy ary mananantoka tsika fa namaly izay antony nahatongavany eto ambonin'ny tany amonjy atsika dia ny ananantsika antoka ampo sy ampanahy fa nanome fiainana mandrakizay ao anatintsika izy. Miangavy anao andro any maraina, sokafo ny fonao, iaino izay zavatra lazain'Andriamanitra aminao. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy andrava, amono, andringana. Jesosy tonga mba hananantsika fiainana ary fiainana be dia be. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ty problème ty tsy problemana fanampian'Andriamanitra anao ao anaty ady sy olana, fa olana amalinao ny etaetany andraisanao ny fiainany ho ao anatinao. Ny tena fanolora tena marina dia mametraka ny lanjan'ny fiainany ao anatinao ho ambony lavitra sy mihoatra noho izay fiainana ilanao azy. Jereo fa ny olona tena nahita sy nyaina ny herin'Andriamanitra niasa tamin'ny fanotrona ny mahagaga dia izay masa mametraka ny fanatrehan'Andriamanitra ho ambony noho ny fiainany eto an-tany. Namaly ny teny Jesosy hoe izay mahafoy ny ainy no avonjy azy. Jereo ny olon-dreny naneo teo anatrehan'Andriamanitra ny karaza-pijoroana sy fanomezan-danja ny fisian'Andriamanitra tsy hita maso ho mihoatra noho ny fisiany hita maso daholo. Izany hoe olona manome lanja sy vesatra ambony indrindra ao am-pony ny fanatrehan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny fisiany eto an-tany. Izay leo manao an'Andriamanitra ho antom-pisiana sy antom-pahavelomana. Tsangano ny tanan'izay mandeha raha azonao tsara ny zavatra zaraiko. Ohatra, jeran'i Josepha ianao. Josepha dia olona natahotra an'Andriamanitra. Nanome lanjo Josepha, lanja ny fisiany fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny filany. Toerana nisy an'i Josepha nera tonga tao amin'ny vadin'i Potifara izy andevo. Mitsikitsiky aminao ny mpanapaka, ny vadin'ny mpanapaka, te hampakatra anao Potifara 2. Amin'ny fanasananao anota. Fa rehefa nanome voninahitra n'Andriamanitra teo alohan'ny fakapanahy amaly ny etaetan'ny nofony Josepha. Dia zaho teteny aminao, hoy izy Andriamanitra hoe azoko antoka ny toe-pon'ity lehilahy ty anapaka firenena, anavitra firenena ao anatin'ny mosary, anankinako mission faran'izay goavana indrindra, tsy ho any Egipta ihany fa nao an'i Israely kosa ny taranak'i Jakoba aza. Firenena roa no nialoko teo ambany fahefa-pijoroany Josepha. Ka aza mitsiritra ny toeram-boninahitra misy an'i Josepha satria rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia lasa vice-président Egipta. Tsy izay le tory-teny tian'Andriamanitra hotoriana, ampanantenananao iondrika hijery ny fahafenon'ny tany. Fa mampiandrandranao ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa feno ny etaetanao an'Andriamanitra sy ny fijoroanao ho azy, manome lanja sy considération ny fanatrehany ambony noho ny fisianao satria izy no antom-pisianao. Sy faharinanao vaovao dia nomboka ho tahaka ny toe-pony Josepha ny ao anatinao, mahay mandafa hotana fa makatohan'Andriamanitra sy manome voninahitra azy ao amin'ny mangingina mba omeny voninahitra eny amasom-bahoaka. Sadraka, Mesaka, Abednego, Daniel, fantatsika ny tantarandreo olondreo, ilay nahavita ny joro, nanao tsinitsinina ny ainy noho ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Sakanina tsy hivavaka ry Daniel, samborim-potsiny teo am-pandolehana. Ry samosamborona ihany
dia oka tsara fiombonana oatra ny Daniel eo ampandolehana satria kasipesaka Abednego samborim-potsiny fa tsy nanaiky akohaka tamin'ny sary olona volamena tsy natsanga Nebukadnezara ny safidy ny hofatany anaty laforo Tsipiany toy izay tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra sy hijoro hanome lanja ny fisian'ny fanatrehany sy ny fahamarinan'ny teniny ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Ndiky fa ny finoana omeny fiombonana antsika, omeny communion antsika dia manome antoka antsika ny lanjan'ny fanatrehany fa tsy ny fahaiza-manao fotsiny. Mifototra amin'ny fanomezan-danja ny fanatrehan'Andriamanitra ny finoana omeny communion anao. Rehefa tsara communion amin'Andriamanitra ianao, tsy hoe ilay mientanentana be fotsiny fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra dia rava amin'ny fivoriana mitohy amin'ny fahazaran-dratsy sy ny fanao ihany. Fa olona manan'etaeta ametraka ny lanjan'ny fanatrehan'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny ainao azy. Sika tsy natao hitory fandresen-dahatra fa hitory fahamarinana. Tena mandresy lahatra mihitsy ny tenin'ny pasteur Rodolphe, amarino amin'ny tenin'Andriamanitra aloha, zay ve zavatra sain'Andriamanitra toriana sa ny nofoko no mamaly fa resy lahatra fa mampety any zavatra zaraina. Ny teny hitondra anao ho any amin'i Jesosy, ho any amin'ny ray, hitondran'i Jesosy anao iombona aminy, dia matetika teny tsy mampety anao eo amin'ny nofo le izy. Zay no mahatonga ny fiombonana manangana anao ho olo ny finoana marina, vonona no ampakarina. Halleluja! Atsakany ny tanan'izay olona tena manana etaeta no ampakarina. Rehefa miveriny Jesosy, aneno ny feon'ny trompetra sy arkanjely, ianao tsy hetsoiny fa manjavona ny ray mpimaso dia miovo mety loha io ary tena ho hitanao izay tena endriny tokoa satria ovana tahaka azy ianao. Halleluja! Ny antony tsy fandraisan-dahatra ny torintsika fa fahamarinana. Tsy voatery ho fahamarinana izay mandresy lahatra ny olona. Ny atao hoe fandraisan-dahatra mantsy dia misy idirany amin'ny toe-panasy dingana ara-panaram-piombonana, misy eo amin'ny olona tsirairay avy. Misy olona tsy mahazaka teny mpahamarinana tsisy kilema. Rehefa tsisy kilema le teny dia manomboka mametra-panontaniana izy hoe tena mbola izy ve zany zavatra torian'ny paster zany. Satria zao ny problema ny fiangonana amin'izao andro faran'izao. Isika koa mamoaka dossier foana isaky ny sabotsy. Problema amin'ny fiangonana amin'izao andro faran'izao, rehefa tsy zakanao le teny mpantsiana ananganan'Andriamanitra anao ao anaty communion anaka azy, dia manomboka avadiky ny devoly ho fanamelohan-tena ao anatinao le fahazaran-dratsy tsy avelan'ny Satana elanao. Satria Satana misaina fa ametraka seza fiandrianana ao anatinao izy. Zay no afatra ao amin'ny fiangonana amin'ny Pergamos. Zay manao ny tena no apôstôly kanjotra izy. Fa misy seza fiandrianan'ny Satana ozy izy ny ten'Andriamanitra ao anatiny. Ino io seza fiandrianan'ny Satana io? Io le fanao amatoran'ny Satana ny fiangonana. Mahazo manompo izy, mahazo miankohaka izy, mahazo manao fanatika izy, fa tsy marina fotsiny fiankovany. Satria voafatotra ao anatina motivation hafa ny ao anatiny eo am-panomponan'Andriamanitra. Tsy pur ny fiankovany. Tiako fantatra ny fiangonana fa Satana tsy hanakana anao tsy handeha any am-piangonana. Fa miezaka izy mamilo ny masonao sy ny fifantohanao tsy ho amin'Andriamanitra 100%. Zato isan-jato. Androany arivo, ao anatin'ny sekoly ny fiombonantsika, sokafo ny fonao. Velariny ao anatinao, iay ny teny mpahamarinana. Fa ho fantatrao ny marina, teny marina no afaka anao tsy ho andevon-javatra na inona
na eny. Hitanareo, ro fiangonana tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia mametraka ny fitoriana. Ny asa fitoriana ny filazany tsara. Miafina fotsiny ao ambadiky ny fampiononana amin'ny fiangonana hialoko ao ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa fampianaran-diso. Par sa grâce. Dia le grâce ohatrany hoe mampirisika anao hitoetra ao anaty iota. Fa tombony ho anao ny manota vokatry ny nahafatesan'i Kristy. Avereno fampianaran-diso hoe diso ary diso tanteraka. Satria ny fahasoavan'Andriamanitra tsy maniraka anao hitoetra ao amin'ny ota fa manangana anao hiverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe ny famoram-panahiny dia mitona anao hibebaka. Satria ny famoram-panahyn'Andriamanitra nahatonga azy maty fonombolam-panoty ianao dia efa maty hamonjy ianao. Izany hoe miandry anao amin'ny fanahy tsy manameloka anao ny fahafatesan'i Jesosy fa vonona ny andray anao amin'ny fotoana hiverenanao olom-baovao ao aminy. Inona no azontsika lazaina ny amin'ny famelan-keloka? Rehefa namelanao izy dia tadidio, tsy niandry anao izy ayamela aloha, fa ianao no nanantona azy natsapa-tena fa mila mifamonjena. Dia fonombolam-panotsika dia efa maty hamonjy antsika izy. Ary rehefa mibebaka tsika dia namela ny helontsika izy. Fa rehefa voavela ny helontsika dia miandry antsika izy amela heloka ny hafa tahaka izay namelany antsika. Misy continuité ilay izy. Misy fitohizany. Ny tanjon'Andriamanitra tsy hoe ianao hiaina ny famelany, tsy mahatsapa ao anatinao ny toe-po izay niraisinao taminy vokatry ny namelany sy ny tiavany ianao mba hahafahanao mijoro androany mamela ny hafa, satria ilay famelany ianao ilay endrika tiana hitananao vaovao amela ny hafa ao aminy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Atsangany an-tanany izay mandeha. Tsy voatery ho fahamarinana. Izay teny rehetra tonga sy mandresy lahatra antsika. Izany no mahatonga ny fandresen-dahatra raha misy idirany amin'ny toe-panahy sy dingana ara-panahy ara-piombonana misy eo amin'ny olona anankiray. Olona anankiray sy Andriamanitra. Rehefa manomboka miakatra ny dingana ara-piombonana misy eo aminao sy Jesosy dia manova ny fandresen-dahatra ao anatinao. Izany hoe lasa miova ny sofinao, mahafantatra sivana amin'izay fanahy mampiasa ny olona ienao eo am-pitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ny communion misy impact amin'ny fomba ienonao ny tenin'Andriamanitra, hiatrehanao ny asan'Andriamanitra. Haleluya. Fanatrehanao no lany traoay. Fanatrehanao no lany traoay. Pasteur Rodolphe, ahoana no ahalalako fa tem-pahamarinana no zaraina amiko sy tonga ho apoko mandresy lahatra. Ahalalako fa avy amin'Andriamanitra ilay fandresen-dahatra, fa tsy ilay mampientanentana amin'ny aleloha sy amen tena mandresy lahatra reny dia mampiteheno isan'andro isan'andro. Andro farany tsika izao tsy andro farany. Atsangany ny tanan'ny olona izay manaiky fa tena andro farany izao dia mila mitandrina tsara. Ok. Eto aho tsy mijoro, mitory dénomination. Tsy mijoro koa anavaka mpanompon'Andriamanitra hoe iza ny enona tsy tokony ho enoina. Fa eto aho mangataka ny fanahy masina satria
tsy rodôly fa no voaomby teo amin'ny azo fijaliana ho anareo fa Kristy ny voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Nanirana anay ampiavana anao ho amin'le lehilahy anankiray izay fofombadinao, ary tsy misy afa-tsy izy ny eo aminao na iza na ianao amin'ny fotoana ivereny. Jesosy no anarany. Voalohany, ny tenim-pahamarinana dia manondro an'i Kristy. Zay aloha ny alalana azy. Voalohany, hozy izy ny apôstôly Paoly. Timoty faharoa toko fahaefatra, ny 9:7. Fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema. Fa angidihidy sofiny izy dia amory mpampianatra ho azy. Amaly an'inona ilay izy? Araka ny filany. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganongano. Nareo ve mieritreritra fa tsy be dia be ny anganongano amin'izao? Arirarira. Dia lan'ilay olona fotsiny le mpandova amin'ilay lova-tsofina hoe tsy zany nandainga fa ihany na nanao an'izany. Dia nefa ran'ilay izy lasa hanilika an'le faharatsiana any amin'ny hafa fa tsy mandraindraiky hijoro amin'izay renao avy amin'Andriamanitra ohatra ny Adama. Ka ianona anie no nitory an'izany. Ianona no nizara an'izany. Fa iza no miteny aminao izay zarainy ianona dia marina 100%. Raha misy ianona tena ianon'ny olona be dia be tarafina fiainana aloha ilay fahamarina toriana. Inona fiantraikany ara-panahy amin'ny zavatra zarainy eo amin'ny fiainany? Fa raha olona matahotra n'Andriamanitra, manana communion amin'Andriamanitra, dia matahotra n'Andriamanitra, manaja n'Andriamanitra. Eto ny zavatra misy dia zao, ny alalana fa fandraisan-dahatra ilay izy dia mitonanao hitady mpampianatra. Ianao no misafidy mpampianatra. Ianona no tiako henona fa tsy ianona. Rehefa zay ny ao anatinao, filana no mitondra anao. Fa isaorako Andriamanitra mbola mapetraka eo amin'ny seza io daholo nareo menakavy. Satria zavatra zaraiko eto tsy natao ho zakan'ny olona tsy akatra zany mihitsy. Ny fanovanana alohan'ny hanovananao hita maso dia mianga avy ao anatinao e. Mianga avy ao anatinao. Raha tsy manaiky iova ao anatinao, sarotra ny hanovananao eny ivelany amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Mandray asika, manana asika, nomena ny fahafenona amin'ny alalan'ny fanamasina. Mba hafahany mambabo antsika, manova antsika ho karazan'olona araka ny endriny amin'ny toe-panahy akasitany aloha. Zay no mahatonga ny vokatry ny fanahy nomeny aloha ny fiasan'ny fanahy. Satria pozina ho anao raha ny fiasan'ny fanahy mitonga aloha ny vokatry ny fanahy. Zay mahatonga Jesosy nilaza ho an'ilay manana ny fiasan'ny fanahy satria nateraky indray fa tsy nety niovatra amin'ny farany. Efa naminany tamin'ny anaranao zahay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay. Complet ny fiasan'ny fanahy, absence amin'ny vokatry ny fanahy tsy natafakatra azy. Kristianina, zanak'Andriamanitra isany ao. Mety aiza amin'izao andro farany izao hijoro sy anaiky hiaina ao anaty fahamarinana teraka avy amin'ny fahamarinan'ny teny manondro an'i Kristy sy manambara ny fahamarinan'i Kristy, maneho ny toetra an'i Kristy ary ampitsoranao amin'ny sitrapon'i Kristy mandra-piaviny. Satria tsy zay rehetra manao hoe tombokotomboko niditry ny fanjakana lanitra, fa zay manao ny sitrapony ray koa zay any an-danitra. Alleluia. Tadiofany hoe miaina ny fisiny sy le mira hoe ny fanatrehanao nolany traoay fanatrehanao nolany
ahoana moa zany iainako lanitra zany pasteur dia ny etỳ tany ahoana ny ainako an'izany mba misy tengetetany zany ve tsangany hoe tany an'izay tengetaetany zany takio a fa ny lanitra toerana misy an'Andriamanitra ary ny tany toerana misy ny olombelona ianao le manandrana ny fisian'ny fanjakany eto an-tany anovan'ny tany ho tonga lanitra be dia be ny mandiso an'izany fomba fiteny zany ny hoe manova zay mihitsy nandrasako hiditra ny prospérité amin'izay zao pasteur gogolf tsy zay le izy tsy zay le izy tsy liany an-tsainao le izy fa ny hoe hitondra le atmosfera ny lanitra eto tany ozy izy ny teny anglisy hoe just like Jesus sala am' Jesosy tarafo am' Jesosy hoe tonga nofo izy ny aina teto tany izy fa tonga ny teto ny lanitra zay ny mahatonga ny filazantsara tsy ho amin'ny tanjona amalitsika ny etaetan'Andriamanitra mba hahatonga tsika ho voavonjy fa miroso amin'ny tanjony fahafenoan'ny fiainany aneo ny fisiny amin'ny alalan'ny fisitsika amantoetra sy fiainana manambara sy maneho ny fanjakan'Andriamanitra eto tany nomeny ianao ny fanany nomeny ianao ny teniny tsy tokony iaina mitovy amin'ny olona tsy misy Andriamanitra intsony ianao fa olona mahay mamela tsara mamela heloka tsara zany mahay mamela heloka tsara zany zareo reny vavolombelona ny tranga teto reny misy fiadanana eo anatin'le tempahamarinany tsy faly ve nareo mahita le ramatoa kely ny teny hoe taloha ohatra zao dia amin'izao aho zao tena lamina zay dia namboarin'ny tompo raha tsy tohinina moa ny fiantsoana azy teo tamin'ny voalohany zay zany le olona taloha raha tsy tohinina fa amin'izao le izy raha fandeferana ny soloana le anarana dia tsika tsy mainky hoe tena misy anaram-baovao entsonanao misy ianao no atao hoe Estera nefa ny toepony Estera tsy ao anatinao akory tsy le anarana petapetaka le izy fa reny ny tena atao hoe fiovana anarana raha tsy tohinina ny novany Jesosy ho raha fandeferana saranga tsy mareteka ao an'Andriamanitra tsy mareteka ao an'Andriamanitra le izy tsy mory za tsy manome toro anao hoe tena hoe diso ianao nameloka ianao kristera tsy tonga nameloko anao fa tonga hampatsiaro an'le karazam-piainana mba hahatonga anao ho valide ny hoe miaina ny fisiny sy miaina lanitra eto tany mahatsapa ny ao anatinao fa tsy manome lanja fa tsy manome lanja ny fisin'izay zavatra hitanao eto tany fa manome lanja kosa ny fisin'ny fanatrehany manoloana ny fanoherana zay misy rehetra eto ambonin'ny tany eto tany misy fanoherana foana fa zao rehefa mitrangy reny dia eo miseho le fiainan-danitra eo no miseho le fiankofana marina eo no miseho Paul Silas tany am-pondry ny toerana eto tany any anaty aizina feno kongona any ampovoany indrindra ao anaty aizina Paul Silas fatotra ny tongony sy ny tanany any amin'ny fonja faran'izay ampovoany indrindra fa tsy nisy fiatraikany tao anatiny zay milieu na toerana nisy azy ny fanoherana rehetra tsy nisy fiatraikany fa any zareo mbola mavita miteny andao ire misy fiadanana io lanitra ao anatinao io eto an-tany dia tsy hoe miova ny environnement satria tonga tany edena tampoka ianao tsy zay le izy fa le ao anatinao mihitsy no edena mahatonga ny masonao jamba tsy hita ny lehibe an'le fanoherana fa mipololotra ho azy le fahatsarana apisy fanovana eo amin'ny manodidina anao misy antony fiankofana marina no nampianarina ny Adama no entiko tetreta amin'ny heriny fiankofana marina no nampianarina azy
hoe efa zay anjarany dia avy ao anatiny namorona anazy ary ny masom-panahiny niara-nahita tamin'Andriamanitra fa teo amin'ny nofo izy ny napatoriana. Zany natao fiakofana marina. Ny fiakofana marina tsy mahita eo amin'ny nofo ny realite ny zavatra ataon'Andriamanitra fa miafina ao amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra mpifaliana, mahita ny zavatra ataony sy ho asehony hita maso ao anaty torimaso. Ny realite gady izy roalahy, ny verite feno ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Lanitra reo nampidirina any ampovoanindreo satria fanatrehan'Andriamanitra ny lanitra ho azy. Dia niry Paoly, fanatrehanao no lanitra ho azy, fanatrehanao no inona ny zavatra diso hozy izy Andriamanitra zony ny fototry ny fotsa vavany daholo nisy rivotra namoa varavarana rehetra hatramin'ny fatorany gada rehetra nisokatra daholo satria nahoana mihetsika ny fanatrehany rehefa lanitra ny toe-ponao. Ny lanitra ho antsika zany dia zao ny fisitrantsika fiadanana manoloana amin'ny fanoherana rehetra misy eto ambonin'ny tany. Matoa mbola tsy mahatsapa fiadanana ianao zany, mbola tsy tena feno ny fepetra ny fisian'ny lanitra manapaka ao anatinao. Dia zany ny antony vavakisika. Tsy mafy be akory le problème manatrehanao fa efa nasoan'Andriamanitra fa vita ny manozongozona ny fototra io rehefa ao amin'ny toerana misy ny olony manana ny lanitra sy fanantenana azy ao anaty. Mitondra fifaliana dia ozy izy. Roland teo. Hay ve ohatra zany le izy. Satria tsy mitovy amin'ile teo aloha, miezaka izy isan'andro hitady fiadanana. Fa tsy mety mahita. Tady fifaliana. Fa misy kely dia lasa kely. Fa rehefa nanomboka izy nanakam-pandroso tao anatina fanoloran-tena, vao vita batisa, mihetsika amin'ny fanahy masina, dia tsy izy tsoy ny velona fa manomboka Kristy amin'izay mamelona azy. Dia izay fiadanana izay, mahatonga ny fifantohan'ny masony sy ny fony, tsy kondisionen'ny zavatra mitanga manodidina azy. Fa manomboka midina eo ny atmosferan'ny lanitra. Kasiondray aho tanàna ny atmosfera lanitra miriamiana amina ny atmosfera lanitra kasiondray siondray aho kavontosi nyosontra nyafona miriko ampitsorika amin'ny atmosfera lanitra. Azonao ve zany zavatra zany? Izy le tao amin'ny atmosfera. Izy le tao amin'ny atmosferan'ny laforo. Jesosy. Rehefa ao Jesosy, présent ao anaty laforo mirehitra. Misy fiatraika ve le afo? Nandory ve le izy? Nasingam-bolo aza tsy mikaikona. Ny anao rehefa manao brochine, rehefa mafimafy ny herin'ny afo somary misy mikaikona na ray ary e? Fa ny endry zareo tany anaty laforo nafanaina impito fa tsisy fiatraikany satria nanome lanja ny fanatrehany mialohan'ny hanimpazana azy tao.
izy delà. Zany no atao hoe atmosfera ny lanitra. Ary averiko ny zavatra rehetra avy any an-danitra dia tsy voatahiry tsy eo amin'ny atmosferany. Satria ny mana rehefa miteny Andriamanitra hoe loha io raha vao ampirimina dia loha ilay izy indray andro. Fa rehefa miteny Andriamanitra hoe tsy loha io fa misy azo anangorona satria sabata rapitso dia angonina ilay izy dia tsisy loha indray fa maharitra ny 2 andro. Fa rehefa miteny Andriamanitra hoe tsy loha mandrakizay io rehefa ao amin'ny fiaran'ny fanekena satria izay ny tandindon'ny fanatrehako dia azo tehirizina mandrak'androany ilay mana tokony ho loha indray andro. Ny fitehirizana anao tsy amin'ny zavatra mitranga sy misy eto ambonin'ny tany fa miavaka ianao satria manana ny atmosfera amin'ny fanatrehany. Raha ianao izay olona izay dia tiako hoe te-tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Faharoa, aleloia. Misy olona voatavy aloha androany. Tena renao mihitsy hoe ho anao ilay teny androany. Tiako fantatrao fa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia ohatr'izao mihitsy koa ny zavatra nitranga. Io ilay hoe teny zaka sy teny tsy zaka. Bobaka be ny olona niaraka tamin'i Jesosy. Maro ane izany rehetra. Vao nanomboka niainga amin'ny ministeran'i Jesosy, niseho ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana dia nitombo isan'andro ny olona nanaraka azy. Nanontany an'i Jesosy mihitsy aho. Jesosy io, rehefa niova ny toroteniko dia aiza ny ray stady? Aiza daholo ireny amanalina ny nanaraka manerana Madagasikara ireny? Tao tsisy hitako mamaly ny antsonao tsony androany. Izy ihany anefa no niteny, Rodolphe, aiza daholo ireo olona rehetra nitoriana amin'ny filazantsarako? Ny sasany sitrana androany dia rapitso indray miverina amin'ny fanaony dia raha tsy lavitra noho ny taony nanjo azy satria nahoana nampitodiako tany amin'ny famantarana sy ny fahaiza-manaony, nampitodiako tany amin'ny tanan'Andriamanitra ny olona fa tsy nampitodiako ho any amin'i Jesosy amin'ny fahafenony. Dia ahoana namaliny ahy? Ozy izy, torio ny teny pahamarinana. Eny tompoko aho, ho toriako ny teny pahamarinana. Mila manaiky isika ny iombona amin'ny fahamarinany teny. Tsy hitory fandresen-dahatra fa hijoro amin'ny fahamarinana na tsisy iaino antsika intsony azy. Zao mantsy ny zavatra mitranga. Tsy azo entina ho anaty teny ny fihetsem-po diso Jesosy. Satria Jesosy tia naisotra ny tahotra enatr'olona tsy ho ao anatsika rehefa ijorontsika hanambara amin'ny fahamarinany. Ary izy dia nilaza fa tsy tokony anatsika na amin'inona fa maninona. Rehefa tsara ny communion dia ataky any amina toetra feno fanahina no fafan'Andriamanitra voalohany fa mampiditra lanitra ao anatinao izy mampitoetra amin'ny fiadanany. Zany natonga Jesosy sy niteny hoe ny edena nomeko anareo. Fa ozy izy, ny fiadanako no nomeko anareo. Ny fiadanako navelako ho anareo. Tiako fantatrareo fa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia maro ny olona nanaraka azy tamin'ny fijery sy toe-po diso lalana. Satria nitady azy no ny fahagagana, famantarana, mofo, fitahiana amanalina. Ohatra n'izao zavatra mitanga, mialohan'ny iverenan'izao ny zavatra nitanga tamin'izany. Fa rehefa tena nanomboka ny zary Jesosy Kristy, ny amin'ny famonjena, ny amin'ny fiombona sy ny communion, ny fiainan'ireo nanaraka azy amanalina rehetra ny andrandra mofo, ny ala daholo satria ny vesarany filany ny akabeazany maro. Dia ny fomba fiainana marina sy tena kristianina indray no adino. Lazaiko aminao fa marina ny embotra tamin'izany. Tamin'i Jesosy be dia be ny embotra. Dia hozy Jesosy tamiko. Betsaka ny tsy mahazaka fahamarinana tamin'ny zaty eto tany. Dia anao ve nieritreritra fa zakanao daholo ny olona zara tsy zakany. Nefa izany torianao. Dia mino, hozy Jesosy. Dia manana maiza miolona. Fa zao ny lazain'i Jesosy. Alany aho, dia alany koa ianao. Mba eritrereto anie,
amanalina ny teo fa 12 sisa ny tafajanona 12 dia ozy Jesosy ao amin'ny andiny Jona toko faina andiny fa 17 ka hatramin'ny 19 nareo koa nga hiala dia ozy izy Petera any hoay zay fa any aminao no misy ny teny fiainana za dia hiteny aminao le teny fiainana no mitahiry ny olona ho tafajoro farany eo amin'ny fanatrehany amin'ny fotoanam-pakarany fa tsy mirakla. Mafinaritra mahita an'ireny fitsoana vavolombelona ireny fa manao fahagagan'Andriamanitra, manova fiainan'Andriamanitra, manasitan'Andriamanitra, mitaha Andriamanitra bedin' Jesosy pasteur Rivo raha tsy mijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra nataony teo amin'ny fiainany. Satria tsy isika nanao an'ireny fa izy, tsisy olombelona nampiasainy fa Andriamanitra niditra tsehatra. Mahavarinany hoe fo efa tsy possible tsony fa raha vao nisy an'iny masinina kely iny mampitepo an'le fo. Dia iny tsy azo esorona tsony mandra-pahafaty. Fa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra famoronana izany. Foronon'Andriamanitra miandalana le izy mba hampitombo ny finoan'le zanany. Fa ny marina tsy le miandalana iny fa efa vaovao le ao. Alleluia! Satria manana communion amin'ny mpamorona dia manivaka Andriamanitra tsy maharetehaka ho an' Jesosy. Noho izany aza fatra-pamaritra ny fitondrany amin'ny hita maso. Fa meolanja fisiany mandrakizay sy ny teny fiainana ao anatinao. Zay no mahatsara amin'ny fiainan'ny olona pakato. Maninona hoe? Avereny fiainan'ny olona maninona? Pakato. Ianao zany rehefa pakato dia mora aminao no misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany ary ho fiainan-danitra io dia mihetsika amin'ny fisian'ny fiadanany sy ny vokatry ny fanahy ao anatinao. Farany dia marana amin'izay tia mila fantatrao amin'izay. Tandremo ny zavatra eny ny sofinao. Aza omena teny mamono ny fanahinao fa mamelona ny nofinao, ny sofinao fa mpivily lalana anao zany. Atsangano ny tanan'izay miaino. Izay natao hoe finoana marina. Nareo ve tsy mahita tantaran'olona anankiray tao Edena tao hoe Eva no anarany. Mahafinaritra be io sa io tao Edena. Fa Eva, ny haino an'izaka Eva na tonga azy rava na Edena azy apotika. Ny haino an'ny Satana izy. Olona ao amin'ny toerana mahafinaritra feno ny zavatra rehetra, ny haino devoly rava. Fa Lazarosy indray, olona ny apasany efa maimbo efarana, ny haino an'Andriamanitra tafavoaka. Tsy Edena no mitondra famonjena, fa teny fiainana no manangana ny olona. Na ho Edena azy ianao ka miaino an'Andriamanitra dia voatahiry ny Edenanao. Na ny apasana azy ianao rehefa miaino an'Andriamanitra dia avoaka ny teny fiainanao ianao. Tsy toerana ny amaritra an'ilay izy, izay no mahatonga anay tsy manaitra anao hijery Edena ho faritana amin'ny teny fiainana. Fa ampiorina anao amin'ny teny fiainana, ahatonga amin'ny fiainam-panahinao tsy ho raraka ho Edena ohatra ny Eva. Eva tao amin'izay Edena, velona. Lazarosy tao apasana, maty. Toerana sy tontolo roa mifanohitra no misy an'ireo olona roa ireo. Tontolo ara-panahy roa tsy misy ifandraisany. Jereo ane, Eva velona, ny haino ny feon'ny devoly, ny efa rano maty. Lazarosy maty, ny haino ny feon'ny Jesosy, dia jereo fa miverina tamin'ny fiainana, velona indray. Nahoana? Satria ny fahefana sy ny fahafahana miaina dia tadidio misy ifandraisany amin'ny feo renao sy fampianarana raisinao. Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao, sy izao rehetra izao tamin'ny teniny. Jesosy nanangana sy namelona Lazarosy tamin'ny teniny. Ary ny Baiboly dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'izay niraisinao tao amin'ny Kristy, manambara ny mission, manondro azy ary maneho lanjan'ny fisiny ho Mesia. Tsy izay zavatra teneninao zany ny anova amin'ny fiainanao, tsy hoe fameriperenana hoe tahinako isanandro, tahinako nefa ranao tahina amin'izay fa teneny foroniny, tahina. Tsy zavatra teneninao no anova ny fiainanao, fa izay ekenao henona sy ampidirina ao antsofinao.
ianao ny tsy arak'izay lazainao e fa zay avelanao hiditra ao anatinao e mety mitoetra eo amin'ny tontolo afaky ny amokatra sy tombony ianao iroborobonao kanefa mahantra satria ny ao anatinao ny aino zavatra hafa misy zavatra miarava aza ampindramina ny sofinao iainy feo ratsy tsy mampandroso ny fiainanao aza omena ny fahavalo anakivy ianao ny sofinao feo mamono ny tena maizy ianao amin'ny Kristy feo tsy mamelona anao fa manomboka manaitra anao ndray ny ao anatinao iaina tahotra mamono finoana mampahantra sy mampalazo ny antsonao iny ene misy olona rehefa miresaka aminao vo avy miononareo tonga dia kivy be mihitsy ianao tsisy fetrakena amin'ny fiainanao zavatra teneniny fa misy karazan'olona vo miona aminao dia manam-panantenana ianao hoe wow afaky nitraka akay ay ty zany ny sekret satria omeny tompo amin'ny alalany ny zavatra ahafahanao mandroso ahafahan'Andriamanitra miasa sy manova ny tantaram-piainanao tsy marety ka ho an'Andriamanitra miangavy ianao misafidana ny ainao an'Andriamanitra mamelona ny amina na ny ainao ny tenin'Andriamanitra tonga dia iainao mihitsy hoe velombelona ny ao anatinao dia ianao kay tinina voa amin'ny fotoana miteny zao tontolo zao maneho ny heviny mitady andreraka ny fonao dia tadio fa ny endry dia tsy le miteny be fa le miaino sy misafidy tsara mametraka ny safidy eo amin'izay zavatra tokony hoenony evana eto amin'ny tontolo tsara lavitra mety be fa ny eny feo hafa izy ary ny feon'ny devoly tsy misy afa-tsy ny amotika ny fiombonany iva amin'ny Adama fa zao Lazarosy tao amin'ny tontolo faran'izay ratsy feno fahafatesana fa ny ainy feo tsara izy tsisy tontolo misy ianao na misy ny fiainanao ka tonga anao raraka zany ny fahafanao miaino an'Andriamanitra eo manomboka ny fiainanao maharitra ary io ny amaritra misy ianao rapitso manana sivana amin'ny sofinao arovy ny sofinao fa zay velanao hiditra ao amin'ny sofina io no amaritra ny fiafaran'ny fiainanao dia manomboka androany mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary mahita ny voninahitry Jehova fa hiposaka eo amin'ny fiainanao dia hitako le finoana marina ao anaty communion fa tafiditra tsara ao anatinao ary ianao le olo-baovao ao amin'ny Kristy jereo masony eo akaikinao tena mahita anao vaovao be mihitsy aho hoe misaotra manaiky androso hoe manaiky iaino ny fanamasina fa zao hoe tadidio ataova ohatr'izao ny tananao mety io fa mbola ety hoe dia mbola ety kokoa any amin'ny tsara hoe tsaratsara kokoa ary any amin'ny tena tsara indrindra miaraka amin'ny Jesosy halleluja za zao mahita androany maraina fa za mifahagagana zany ary Jesosy efa niteny an'izany manomboka amin'ity 2026 ty tsika dia minoa ianao fahita ny fisehoan'Andriamanitra tsy voazavana siansa be dehibe mihitsy za rehefa niteny an'izay Jesosy dia mila taitaitra ihany nareo amen satria ny zavatra hitranga inexplicable tsy hain'olombelona azavaina tsika tsy amin'izany ny tanjotsika fa zany teny zany notoritsika fa mitranga ho azy le fahaiza manao ao ambadika zany satria mahazo ain'Andriamanitra miaina fotsiny ny amin'ny fomba fiainana feno fatahorana azy sy mampahazo aina azy fa tsy ataon'Andriamanitra ho rambony zany ianao fa ataon'ololohany ary hitranga ho azy ny hoe amiratra ianao fa tsy aizina zany no amenao an'io fiainanao io mandrakizay izany moa no miteny aminao fa mijanona treo ny fiainanao fa raha mbola misy fofinaina ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza mbola misy antenaina ny dikan'izany
Ary Andriamanitra afaka hanompoka zavatra tsy takatry ny saina amin'ny alalan'ny fanekenao amin'ny fomba tsotra anaikotariany. Rehefa mifanamasina no mitondra anao, efitra nitondrany anao fa voninahitra ny efaranao. Ny efitra namboarany anao fa ny fahasoavana efaranao dia tsy maintsy ho any Edena ihany tsika niona na tsy tanjonsika ary zany. Tsy maretiaka vatandre. Asio tia tanana mafo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Rehefa ao mifatokina, pakatoa ianao midikany. Ary ny olona pakatoa dia tahin'Andriamanitra. Amen. Amin'ny lafim-piainanao iray manontolo, ny fankatoavanao dia maly anao. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho eo amin'ny fiainanao mandrakizay. Amen. Dia tadidio fa tsisy arombaka anao amin'ny tanany izany. Ary rehefa hiasa izy tsisy asakany izany. Ary izy no miteny an'izany. Sadraka resakasabedina gony tsy olo finoana be hoe tena hoe atsipazany hoe dia vitanao ry mpanjaka fa tonga dia tsy manan-kery ho afotsina. Tsy izany tena. Zao izy ny Andriamanitra zay hivavahana dia fantatray fa mavonjy anay amin'ny olona foro. Fa na dia tsy izany aza. Daniel 3:17. Na dia tsy hamonjy anay ary izy. Izany hoe tsy sura zany izy. Tsy tenin'ny olona mino zany. Ny olona mino zany. Tare, atsipazy zay vitanao fa tsy maninona. Ohatr'izany ny olona be finoana. Fa teto izy ny teny hoe tsy vitany. So izy mavita an'izay fotsiny izy zay fantatray. Fa na faty ary zay tsy maninona fa zay tsy ekohaka. Toy Andriamanitra. Manome voninahitra anareo telahy. Dia zao ary, atsipazo izy hozy Jesosy za koa nome voninahitra azy. Tonga dia foana ny herin'ny afo. Ozy izy ny afo ametra-pelany zay androany fa tsy andoro. Ny fanotronana tsy miara-miasa amin'ny zavatra ny tenainao fa hainy atao. Amponoan'Andriamanitra. Fa miara-miasa sy mampiasa ny fijoroanao amin'ny fanomezanao lanja, ny fanatrehany, mihoatra noho ny ainao. Misy olona ve afaka maly an'izany antso izany eto amin'ny firenena. Tsy andevoziny materiel. Anarin'ny fahamarinana ho amin'ny anganongano sy langy. Fa hijoro am-pahatokina fa naningotra ny aina dia hijoro an Kristy hatramin'ny farany. Io tsisy resaka hoe mba te ho zany fa ho anatina fahafahana misokatra tonga dia mandray fanapahan-kevitra. Mety nisy fotoana ianao raraka raha mpanapaka ianao. Mety nisy fotoana ianao raraka fa mba miangavy ianao raiso ny fanapahan-kevitra aza mandeha lavitra fa miverena fitiavana voalohany. Afaka hiasa Andriamanitra ary mbola tsy tara raha zao ny fotoana. Tsy marety akao n'Andriamanitra. Tsy marety akao n'Andriamanitra. Na mpanapaka ianao, na mpitondra fivavahana ianao, miverena amin'ny communion. Tsangany amin'ny toerana misy ianao. Tariwao fanay masino uvavaya ulumbavuva fianau malalizay tsy maintsy maty ao pukuao tariwao fanay toy ny zazindraй tariwao Jesus iumbona amin'ny ray. Nareo tsy mety hoe marina zany. Firy mangetaheta androany ho tariany fanamasina ho tonga toy ny zaza. Sy Jesosy hoe ohatry ny zaza ny fidirana ny fanjakan'Andriamanitra. Raha so anatin'ny fonao fa za manamafiny ao anatinao. Tsisy teny veriny indroa zany fa ny teny rehefa omen'Andriamanitra indray mandeha dia ainao an'izay mahazo azy. Sokafo ny sofinao dia tenenao Andriamanitra androany. Eo am-piombonana amin'Andriamanitra. Tompo androany. Manaiky ny atao anatiko fa mbola misy zavatra tokony hongotanao eo amin'ny fiainako. Eritrereto saina izay mbola mety ho fahazaran-dratsy manavanana anao
ary tiany satana ho atao seza fiandrianana hiazonana anao tsy handroso. Teneno Andriamanitra, ty toetra ty tena tsy tiako. Rehefa aseho fanahy masina le izy dia aza mitady excuse amina toetra hafa. Fa le izy mihitsy tonga dia tsory amin'Andriamanitra. Ty le izy Andriamanitra. Ty toetra ty tena tsy tiako, tsy mety amiko intsony. Tsy natao hiaina amin'ity toetra ty intsony Andriamanitra. Tsy mampahazo aina anao ty fanao ty Andriamanitra. Ifonaka eto anatrehanao zao toetra zao. Mila anao mila ny fanampianao hafana masina. Tsorako atsafidy ny ato anatiko. Mba ho tarianao, anesoranao tsy zavatra rehetra tsy nambolenao eo fiainako. Sokafo ny vavanao dia teneno Andriamanitra. Sokafo ny vavanao dia teneno Andriamanitra. Mila an'izany a Jesosy. Tena mila an'izany ato anatiko. Vonjeo apio tariwa fenoia. Ilay olom-baovao mety amin'ny ray. Androany fanamasina. Aoko zao fibebahako zao. Voarainao. Dia hoeto a Jesosy. Iombona amin'ny ray indray androany. Amin'izao fanasana zao. Fatary feo amin'ny latabatra. Tsy an'mpy mahavoky ny nofo no omeny Jesosy. Fa ny tenany, ny natolony, ho tena fihinana ho atsika. Mampatsiaro zany, lanjan'ny famonjena ho ambony no ny zavatra rehetra, irinao sy ilainao. Satria rehefa amin'ny latabatra ianao te hihinana sakafo mampesy ny nofonao. Fa androany tsy le mampety ny nofonao no omeny, fa mihoatra no le mampety ny nofonao azo hohanina. Fa ozy izy raha nilaza ny tenany, ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Zany hoe, niny tananao, ilay fantany fa tena fihinana, sy ilay tena fisotro mampety anao. Tsy vokatry ny safidinao, niny tananao. Sur commande avy aminao, niny tananao. Fa sakafo mpamindrapo maneho ny alehiben'ny fitiavany, manangana anao ao anaty fiombonana, ary ilazany aminao androany. Zanako, tsy latsa-danja ny fiainako, ny fanomezana nomeko anao. Tsy misy zavatra angatanao amiko ka mihoatra noho ny zavatra efa nataoko anao. Zany no mahatonga ny ray nanambara tamin'ny alalan'ny Paoly hoe zay tsy niaro ny zanany lahy tokana fa natolony sy nomeny atsika izy Jesosy Kristy. Tsy homeny maimaim-poana ao amin'ny Jesosy Kristy kova ny zavatra rehetra. Mahatonga no mbola manome lanja ny zavatra rehetra ilainao. Misy fiantraikany amin'ny fiainam-panahinao dia satria tsy nomenao lanja ny asabediny fanomezako dia nanolorako ny aiko ho anao. Zanako, tsarovy fienentananao amin'ny fanekena ambony indrindra. Amin'ny fanekena azonao antoka ny famelan-keloka avy amiko. Miova androany. Mandondony eo mbaravara ny fonao. Raha manokatra ny fonao ianao ka hiteny hoe mandrosoa, te-trano aminao harihary sakafo aminao. Tiako ny anovanao ho tahaka. Ampanekeo ny safidinao ho tariany fanahiko. Dia ho renao sy tsapanao ny fahalehibiazako. Miasa ao anatinao. Jesosy tompo tamin'ny alazaina mandeha anazy tena indray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia hozy izy hoe tia ny tenako izay vakiana ao anareo. Zao natao ho fahatsiarovana. Misaotra azy, misaotra Jesosy. Roa arivo taona lasa Jesosy nikapohana dia vaky ny nofony dia mivoaka ny rà ny fanekena. Raha tsy vaky ny nofo, tsy mivoaka ny rà. Nofo anasitrana ny momba antsika iray manontolo, dia kapoka taminy ny fanasitranana antsika. Sitrana ny fananao, sitrana ny ainao, sitrana ny tenanao. Izany androany eo am-pihinanana ny mofo izay maneho ny nofo, raiso ny fanasitranana feno
avy amin'ny diakapoka izay namakina ny nofo Jesosy. Ny fiainanao ray manontolo dia sitranina. Ianao omeny ihany ary ho repareny izay heverinao fa mpanina eo amin'ny fiainanao. Aza mitanondrika manana fifaliana. Mety misy fijaliana sy fampahoriana. Fa androany maraina eo akaiky ny tiany ianao ary ao anatinao izy. Manana antoka fa izay manana an Jesosy manana fiainana be dia be ao aminy. Rehefa izany koa dia nandray ny kapoaka izy dia hozy izy. Tia ny kapoaka ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako ho anareo famelana ny fahotanareo. Dika ny famelan-keloka misy fiantraikany amin'ny fiainam-panahinao. Sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra izay tsy isain'ny Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Rehefa voavela eloka ianao dia no hamarinina. Raha ny fanamarinana no nividiananao tamin'ny vidiny lafo. Mba tsy toeranao fanamelohan'ny tena intsony fa hijoroanao amin'ny famelan-keloka. Fa rehefa tianao izy dia tianao hatramin'ny farany. Raisondraha ny famelan-keloka androany ho fahatserovana. Fa izay mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka ianao dia manambara ny nahafatesany mandra-piaviny. Izy le mitahiry ianao, tianao, miaraka aminao, eo aminao, tsy mahafoy ianao, miombona aminao, apakatra anao sy tsenanao. Jesosy no anarany. Misaora azy. Saotra Jesosy isaky izay misotro sy mihinana izay dia mahatsiaro fa maty ho anay ianao. Mamy ny eo akaikinao, mamy manompo anao, mamy no manao ny sitraponao. Manao rery ny fankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho an'izay fa tsy mitazona kapoaka intsony, asiantsika tia-tanana kely ho an'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety. Iaintsika ny filazana sy ny fanatitra dia orinan'izay iza mbola misy miala fa hiarivavaka kely sika orinan'izay dia hifarana ny fotoana izay natombotsika teto anio. Dia hafa-mafy ny tompo andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka ny fanatitsika araka ny nambara teo dia ataovy azo antoka fa ny fonao ny lasa mialohan'ny tananao. Amen. Mba mifonao no anapirofonao amin'Andriamanitra fa azy ianao. Araka ny toroteny izay voambara teo dia fanasy fiainana ny tenin'Andriamanitra dia ataovy azo antoka ao anatin'ny fanolorana ny fanatitra fa tena lasa ny tompo ny fonao. Amen. Ao anatin'izany anambarana antsika mandrakariva ny raharahan'ny asa fanompoana hvkl-mission. Eto amin'ny asa fanompoana hvkl-mission moa izany dia misy ny fotoana maro samihafa izay ahafahantsika mamolavola ny ara-panahintsika, mitaiza ny ara-panahintsika mba hahafahana foana ao amin'ny tompo. Dia ny Sabotsy Lahady moa misy ny vondrom-bavaka sy fotoam-bavaka izay iarahana amin'ireo pasteur eto amin'ny asa fanompoana ity. Raha misy mety aminao dia manatona mpanompon'Andriamanitra ireny ianao dia antanio aiza ny toerana misy ianao dia misy ireny vondrom-bavaka ireny afaka mitaizantsika ara-panahy foana mety foana ny fotoana rehetra izay misy mifanatrehan'Andriamanitra. Ny latsinainy sy ny talata larobitsika manana sekoly etsy amin'ny super U Analakely deuxième étage. Ny latsinainy manokana ianarantsika ny hoe sekoly ny famahana olana. Ny olana misy foana fa Andriamanitra mbola misy mihoatra lavitra noho ny olana. Ary araka nambaram-panompon'Andriamanitra matetika teny hoe vahaolana teraka talohan'ny olana. Dikan'izay raha ohatra anao ka tena mahita hoe tena misy sarobahana mihitsy ihany dia fa any ilay vahaolana. Dia ndao tsika mba hifanentana tsika tsirairay avy amin'ireny fotoana izay tenen'ireny latsinainy ny sekolim-pahamahana olana, ny talata sekolim-panasitranana. Na sitrana azy ianao, na salama azy ianao dia tongava foana satria ny fahatongavanao eo dia ampiasain'Andriamanitra ianao. Mety ho an'ny olona izay eo akaikinao takan'izany ilay nijoro vavolombelona teto. Rehefa mivavaka ho an'ilay olona izy dia nisy fiatraikany teo amin'ny fiainana izany.
ianao tian'Andriamanitra ampiasaina koa dia meteza ho fitaovana tahaka izany. Alarobia dia sekoly fanambiana toetra sy tokantrano ao amin'ny supérieur Analakely any, manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ora sasany. Ny alakamisy manokana antsika manana fotoana fifadikanana eo amin'ny Shalom etsy Antanimena. Afaka manontany mpanompon'Andriamanitra koa ianao eo akaikin'ny Saint François Xavier toerana misy an'izany, ary tena betsaka ny olona izay efa mifadianina ny joro-vavolombelona koa, tsy hoe tia hazo zavatra na tia hazo valim-bavaka, fa tena nahatsapa fiainam-panahy ny ova. Dia hafa mihitsy ny atao hoe fiainana manaraka atao aoriana n'ilay fifadikanana. Raha zah ianao rehefa misy ihany ny fotoana dia mamonjey an'izany fotoana izany isaky ny alakamisy manomboka amin'ny 7 ora maraina. Dia ny fotoanantsika moa mazava ho azy ny zoma eo amin'ny trampokon'olona Analakely, fotoanan'ny tanora manomboka amin'ny 4 ora, ary ny sabotsy mazava ho azy saorana ny tompo mivizin'ny izao toeran'izao. Ny fanamariana manokana dia misy ny krismasy mahagaga izay tanterahantsika amin'ny alahady 1 ny volana desambra ho avy izao eo amin'ny espace Mira Ambatomaro, manomboka amin'ny 2 ora io, fotoana izay iarahantsika isan-taona makalaza n'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy. 25 desambra foana moa ny aniversaire an'i Jesosy, fa ny antsika aniversaire an'i Jesosy foana isan'andro, fa mba mena fotoana anankiray tsika mba hahafahantsika miombona miaraka ao anatin'izany. Manomboka amin'ny 2 ora atoandro izany izay fotoana izay, dia 60,000 ariary na 9 ariary ny sarany izay ho an'ny rehetra moa izany, na zaza na ankizy na lehibe, dia mitovy daholo ao anatin'izany. Dia mino aho fa antsika tsirairay samy mba miomana indrindrandrindra mitondra-bavaka izany fotoana izany. Raha mety ianao dia ndao hitsangantsika ary. Azadino ny mihaino ny 90.8 FM hvkl radio, dia azadino ihany koa mijery ny hvkl events ho an'izay manao Facebook, afaka manaraka mivantana foana ny fotoana eto amin'ny asa fanompoana. Injiro ety anoloana ary ny tananao dia ndao entintsika bavaka izao fanatitra izao. Raha io ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Tsy mitsahatra misaotra anao zahay Andriamanitra, satria tsy takatry ny sainay ny fahaiza-manao anao, tsy takatry ny sainay fa manana fihevitra tsara foana ianao ho anay tsirairay avy Andriamanitra. Dia misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fiainana, misaotra ny amin'izay rehetra efa ataonao aminay, ary androany ihany koa raha manolotra izao fanatitra izao zay fa volon-karena sakrifisy avy aiza moa izany Andriamanitra, fa avy any aminao ihany. Dia misaotra Tompo, mankasitraka raisy ho anitra kasitrahany izany ny voninahitry ny anaranao. Azadino tsirairay izay tonga teto Andriamanitra, mba tena samy hitondra ny avy aminao, mody daholo ny tsirairay avy, satria ilay avy aminao ny tsara indrindra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao tsika hitehaka mafy voninahitry ny Tompo. Alleluia. Isan'ny faly tamin'ny tenin'Andriamanitra androany. Ndao tsika hiteha tanana mafy ho an'i Jesosy. Ndao tsika hiteny hoe Jesosy velona ianao, dia velona koa Jesosy voninahitra ho anao mandrakizay tsy mare orakoraka ho an'i Jesosy. Ndao lazantsika fa velona Jesosy ndao ataontsika amin'ny fifalitsika sy amin'ny fotsika manontolo zany. Halleluia. Aizany tanana. Velona Jesosy. Aizantsika ho velona Jesosy. Velona Jesosy. Efa velona izy amonjy antsika vera. Velona Jesosy.
Jesus andamanta maet pusika. Jesus. Ezele tanan. Hey. Ezele tanan sika ufafong na melansa. Andamanta maet andamansi. Hey. Jesus monare. Andamanta maet. Zao recisao, easy my ramarari on fire no. Ande mancha mahe, si sentia to, surenya venir an fiena no. Adidie, si a santana ne, nizana ne, juzi vai chuni ne, niasa ne, shava famuruna ne, nieri ne. Ande mancha mahe, ande mancha mahe. Nous émissions tous ensemble. Yo anaty no, yo janusa yo amsotulizo. Se vita nulu no, fa vita n'andemanite. Se hai nulu bellu no, fa vita zanahar. Atidine, si a santana ne, nizana ne, juzi vai chune, niasa ne, se vam famuruna ne, nieri ne. Andiamanza mahe.
Toerakilaza mafibetsika hoe aminao raiky Jesosy asiorakoraka mafony Jesosy
noniako fitiavako anareky marina fa tena aminazy raiky amen fa rehefa aminazy raiky tena le ho any Jesosy mahafantatrareo avy any Davida mikala zanaka vaviny Saoly zatra mahita ny dadany gentleman be mira ny Israely mandihy izy any ambony seza fiandrianana eto fotsiny zany hoe makapahany amin'ny voninahitry ny mpanjaka andrombinany kely fa mpanjaka izy eo natreny vahoaka avy any Davida andeha hitsodranony ankonany miaraka amin'ny trône sy ny pitika le trône tsy ny rara ino tezitry mikala de izy mikala hoe misarigaiga eo masony vahoaka tsy reny mihitsy mifanaova amin'ny papa azy dia raha mamaly zany Davida dia zao ny atao zao na tonga amin'ny papanao ny ala fa zany niditra tsy marety akaman'Andriamanitra halleloia mahafantatra ozy izy tany ampiandrasan'ondry anitany iny zaly mandeha ohatra zazakely iny mihitsy eo anatrehany amen dia ozy izy mbola hivasina bebe kokoa ataoko tsinitsinina ny tenako ka le izy tsy hoe atao tsinitsinina ny tenanao dia misy azononao hoe mba tsy misarigaiky fa olon-dehibe le misarigaiky mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra hoe tena tia tena tsisy nininne tsisy raisina raha tsy teo enao halleloia zany ne mahatonga antsika mandihy satria fandihizana natao amin'ny mpanompo dia manaiky ianao hitoetra hoe tia mpanomponao ty tenako tia mpanompoko anao ary anomezako voninahitra anao nodika an'izay na ny fietsehako na ny fandihizako na ny fifaliko ho anao rery any amen noho izany raha somary coincé kely ianao amin'ny fandihizana sy famezam-boninahitra n'Andriamanitra zay vonona mandeha rangalo farany aloha zay vonona mandeha amen izy aloha vonona le fahasoary zay vonona mandeha eo Tiaiko niangina hoe avelao am'zao hoe niavantina raha tiana toko resahana ihany aloha Jesosy famonjena tsy mandendeha ho azay safidy efa mety ho avy izy akany anazay fotoanany ray efa atsy ny elabe zay nateraky indray ihany mandeha azay le tanatsika Yandro famidrampo kelsis Yitsena zeny amin'ny raony lanitrisika Yandro famidrampo zay delany Tribe ampopo Otabele tianta Sisy akivilivi Na misotro na mami Sisy anapakevitra mperanao Omaky unity Na andehanao na tsy Tsy afakilazy anao e Sinisi na pande, vai que se relação. Amarizo mesmo matando. Para lá senhor, eu não raisina não. Eu pinto minha nesse me se adotar. Vai que se relação. A falta vai de relação. Me beba que sai te ante. Zanizaku etapidita Nalasazao Alef saranezane Ratsilasiano Marari rari yange Patsisiane Nina tiri tireu Fatsa Nyara kasare Nyadru famida pukirsi Kitsina zeyam Nirauni lari tisika Nyadru famida puzeni
zao a niditsika eto tany mandalo tsy iverenana lasa ny ray minitra tsy miverina ray minitra tsony iny na ray segondra aza tsy miverina tsony noho izany misy mienregistre ny fiainanao eto tany dia aza mieritreritra hoe miaina tsisy mahita ianao fa misy caméra tsy hita manaraka anao isan'andro fantany daholo ny ataonao na ny amin'ny birao na ny etrano na amin'ny 12 alina na amin'ny 7 maraina na amin'ny 12 atoandro Jesosy ny teny hoe ny ataon'ny olona rehetra ozy izy dia eo amin'ny farana rehefa tapitra ny fahafatesana hoe eo amin'ny fitsarany fa tiako no anahitranao an'ity fahamarinana anankiray ity noho ny amin'ny nataon'i Jesosy dia izay rehetra ny bebahanao dia tsy ny sainy ho isan'ny elika ao intsony mandrakizay ary ny atao hoe olona mibebaka dia olona niala tamin'ny fahotany nanenina tamin'ny fahazaran-dratsy sy izay nataony rehetra tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa avy mibebaka ianao dia aza manamely tena intsony gaga nahita amin'ny Paoly ny teny tsy misy raha hono fa madio ny tanany nefa izy nanenjy ny kristianina raha tamin'izy mbola Saoly proof fa rehefa any Kristy izy dia efa lasa ny zavatra taloha problema ny olona indrindra kristianina efa manana Jesosy amin'izao ny faran'izao la ny andro eo mpanamelohan-tena dia tsy miara-mandroso amin'ilay fanafahana izay nomen'Andriamanitra azy izao fotsiny rehefa mahafantatra ny marina ianao dia aza mini miaina amin'izay zavatra efa nilanao nefa tsy nataonao intsony ny ratsy indrindra eo amin'ny fiainana dia tsika mitoetra eo amin'ny fiainany ny amboa kely ny amboa no miverina amina lohany dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ohatrany hoe sanatrivy ny teny fiainana dia tahaka ny vatosoa azo mena ny alika izay masina ozy izy dia atsipeny amin'ny kisoa ny vatosoa satria ny kisoa sy ny amboa miverina amina lohany sy misy potaka indray rehefa nidiovin'Andriamanitra ianao ninona ratsy nataonao rehefa tena niova foenao ka ny teny amin'Andriamanitra hoe tia Jesosy ianao amin'izay dia taditrio fa olom-baovao ianao ary izay olom-baovao izay tsisy lasa manarakaraka azy tsony mety 20 taona ianao androany vao nandray an'i Jesosy fa ohatra noho ny zaza mena ianao ara-panahy izany hoe olona mbola nisy teto an-tany fa olom-baovao noho izany noho ny amin'i Jesosy sy ny famonjeny manana antoka dia mandehana
amin'ny fiainam-baovao. Isy olona mila nyity teny ity fa miteny amiko Jesosy zao. Ty olona ty olona karazan'olona isaky ny vavaka dia manamely tena kely foana. Rehefa misy zavatra mitranga dia ohatry ny tonga saina ianao hoe oay io indray ilay izy dia ohatry ny tady voazo hoe mbola zany foana koa ve za hatramin'izao. Fa matoa fanamasina no mibitsika aminao hoe tsy izy iny dia mijanona fotsiny fa aza manamely tena dia mandrosoa. Zay fotsiny. Fa Jesosy miteny aminao, ilainao hono ty teny androany ity, matoa petrany eto am-bavako, vao vela hono ny eloko. Ty teny ity tsy hoe zany teniny an'ilay izy, fa reko mihitsy Jesosy miteny hoe afotsory eny am-bavanao ny teny mpamelan-keloka avy amiko. Mandehana, fifanamelanao ny tomponao. Mandehana amin'ny fiadanana, mandehana amin'ny fitsarana, aza misentony amin'ny lasa, fa mandrosoa ampifaliana ny amin'ny hoavy mahafinaritra izay rahany aminao manomboka androany. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka nomenareo fiadanana. Mandana amin'izao herinao zao. Za mahita fa ho marina aminao ny tenin' Jesosy hoe vita. Todio ny olona eo akaikinao dia teneno izy. Sambatra ianao fa voavela heloka hoe tsy ny saina ny fahotanao. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao. Mifalia hoe ao amin'i Jesosy. Zany hoe tandremo so manamelo tena. Fa rehefa izy nanafaka anao hoe dia afaka tokoa ianao. Mba fantatrao ve? Halleluja! Fa fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao anareo. Amen!